Manatra ny araba tokolasy tobokoavy ho atsika menakavy izay mandray ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny miara-manonja amin'izao fotoana izao. Isika izay eto an-tanindrazana na ihany koa ny ampita an-dranomasina any dia manatitra ny araba feno fifaliana mitsidika ny tokantranontsika rehetra. Tahaka izany ihany koa ny namantsika teknisiana izany, ny namantsika Rena Arabe Mananjara moa dia manolotra ny fialantsiny ho antsika izany raha toka somary tsy tafaradalana amintsika amin'ity androany ity noho ny adidy amanandraikitra izay sahany moa izany rehetrarehetra izany. Maromaro vaovao resahantsika satria dia fantatsika fa nisy ny vaovao izay nandrasantsika mahakasika indrindra ny tontolon'ny fahasalamany eto Madagasikara satria dia notanterahana omaly ny filakevitry minisitra izay noraisina na nandraisana sy nakana ireo fanapahan-kevitra maromaro vitsivitsy arak'izay efa fantatra sy rentsika zany isaky ny alarobia saingy niavaka nomaly raha ny vaovao fantatra dia ny hoe handray fepetra mahakasika indrindra ny tontolon'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny Covid-19 fa ho resahantsika eo izay rehefa avy eo fa ankoatr'izay aloha izany ary eo tonga dia ho atsiditsika ny vaovao izay nisongadina ary vaovao nafana ihany koa tamin'ity 4 ora ity izany hoe omaly dia nitoy androany izany araky ny iresahantsika azy dia efa nambarantsika moa izany fa rehefa avy niazo iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny ny Filomarka Ravalomanina izay mitarika ny délégation ny bureau politique ny Antoko-Tim miaraka amin'ireo mpikatroka RMDM zany sy ireo ao anatin'izany team izay avy any amin'ny faritra samihafa namonjy ilay fihaonana tao Toliary dia niazo ny lalam-pirenena fahafito izay efa nalatsaka antsika teto ny sary tany Andranovoron-tany dia io maraina io zany Filomarka Ravalomanana dia niaona tamin'ireo tompon'andraikitra mpitarika ny antoko tiako Madagasikara arak'izay hitantsika amin'ny sary izao tany Iosy na ny hoe distriktin'ny Iosy fantatsika tsara fa dia ao anatin'ny faritra Iorombe zany Iosy zany dia nisy zany ny dinidinika ny tafa ny fametrapetrahana ireo laminasa samihafa izay ho tanterahan'ireo mpitarika ny antoko Madagasikara ao anatin'ity distrika ity tamin'izao fandalova amin'ny Filomarka Ravalomanina izao. Betsaka ny zavatra mbola miandry ny antoko Madagasikara ary betsaka ihany koa ny miandry ny mpitarika eny fotony eny ka nitondrany izay hevitra sy izay fanainga izay mba ahafahana mitondra fanantenana ho an'ny vahoaka anatin'izany faritra Iorombe sy ny distrika ny Iosy izany. Ankoatran'izay dia fantatsika moa ho an'ny programa samihafa raha misy ny vaovao dia ho arotsakitsika ato anatin'ny fandarana amin'ny vatana izany fa efa natsidiko omaly ny hetsika izay ho tanterahan'ny tanora tiako Madagasikara avy ato anatin'ny faritra Analamanga zany izay hanatotosa dia tongotra miaro fitazana sy fifampizarana hevitra samihafa no ho tanterahan'izy ireo ka ianga eny Ambatolampy tsy mahafotsy eny ireo tanora tiako Madagasikara marobe ato anatin'ny faritra Analamanga hanao an'izay randonnée izay ka io randonnée pédestre izany hoe ny dia tongotra dia hiazo ny rovan'Ambohimanga rehefa totaly ny mandroso sy miverina dia misy eo amin'ny 410 kilometatra eo izay dia ho ataon'izy ireo zany izany 410 kilometatra zany dia azo verina zany fa ahafahana sady mizara hevitra miady hevitra dia rehefa mandeha dia mijanona kely amin'ny natiorina anankiray dia mifampita vaovao mifampizara traikefa ary misy loha hevitra isaky ny lalana izay alehan'izy ireo ao anatin'ny loha hevitra moa zany resaka fiovan'ny toetrandro ny resaka zon'olombelona ny resaka tontolo iainana fa tsy hiala lavitra amin'izany satria antoko moa no miresaka tanora no miresaka dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fifampizaraham-baovao sy ny fahaizana mitarika na leadership politika dia ho resahana ao anatin'ity randonnée pédestre ity ho an'ny tanora tiako Madagasikara zay raha pitso iaho manomboka amin'ny 7 ora maraina izay fiomanana fiangana izany eny Ambatolampy tsy mahafotsy eny ka ny toerana moa zany dia tsy manalavitra ny toerana misy ny Braony commune raha ny fampitam-baovao izay voaraintsika zany dia misy toerana malalaka be eo dia tsy lavitra eo no hanaovana fiangana zany
rano sy mofo sy sakafo maivana samy hafa moa zany no takina ho an'ireo zay hiatrika an'ity dia-tongotra feno fandaliana-tsaina ity ary fanabeazana izany. Akoatr'izay dia ny vehivavy tiako Madagasikara ihany koa na ny vehivavy tima dia manomana zay hetsika lehibe zay ho tanterahana izy io amin'ny zoma izao, zany hoe rapitso fa 17 ny volana Desambra, zany hoe sady anao ny tanora tiako Madagasikara no anao ihany koa ny vehivavy tiako Madagasikara dia amin'ny 7 maraina indray eo amin'ny QG Bel Air inona no ataon'ny vehivavy tima ny ataon'izy ireo dia fahasalamana maimaim-poana zay indray no ataon'ny vehivavy tiako Madagasikara ka ho antsika zany vehivavy indrindra renim-pianakaviana tanora ho an'ireo zay mety hoe lehilahy ihany koa na tanora mety manana an'izay mety hoe fahasalamana tsy de milamy zay na te hizaha fahasalamana fotsiny satria fatao moa zany hoe fizaha-pahasalamana zany mba hahafantarana ny toe-batana sy ny toe-pahasalamana dia misokatra zany ny fizaha-pahasalamana maimaim-poana zay totosain'ny vehivavy tiako Madagasikara eny amin'ny QG Bel Air rapitso manomboka amin'ny 7 maraina izy io dia ao anatin'izay zany misy ny torohevitra ara-pahasalamana ary raha ilaina araka ny fandaminana zay ho ataon'ny mpikarakara satria misy mpitsabo vitsivitsy maromaro ho avy ao anatin'izany fizahan-jany dia hanao vonjyaina ihany koa izy ireo raha ohatra ka tsy maintsy misy ny mety ho vonjyaina ho tanterahan'izy ireo. Izy ity moa zany dia hoe santatra mba varano ihany ao anatin'izay hetsika ara-tsosialy ny vehivavy tiako Madagasikara zay fa mbola ho avy ireo hetsika lehibe zay ho totosain'ny vehivavy tiako Madagasikara ao anatin'ny inona moa zany fameloma maso ao anatiny ihany koa ny fihetsiketsehana mba ahafahana zany mamondrona ny herin'ireo vehivavy satria eo amin'ny fiainana ara-politika sy ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany mihitsy dia ny vehivavy no maro an'isa ary ny vehivavy no mazoto miantsehatra dia tsy ho latsa-danja amin'izay fijoroana izay ny vehivavy tiako Madagasikara. Izany dia afaka mampita zany isika zay mena amin'izao fotoana izao ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana na consultation gratuite izy io zay ho tanterahan'ny famitima zany eny amin'ny QG Bel Air rapitso manomboka amin'ny 7 maraina. Zay ny amin'iny fa mbola tsy mety afaka, tsy mety vita ny resaka jirama ho an'ny eto Madagasikara. Raha miresaka jirama zany tsika dia ny jiro sy rano zany. Ny jiro ino moa dia efa mahazatra satria lasa fahazarana amin'ny fomba ofisialy izy aloha amin'ity fotoana ity satria ao anatin'ny volan'ny Noely fankalazana krismasy itsika handaozana amin'ny faran'ny taona ihany koa dia ilay jiro ny jirama mipipika iny ilay efa zatra zary mahazatra ny malagasy ny amin'ny hoe efa ao anatin'ilay volan'ny krismasy itsika le arbre de Noël zany iny dia efa zatra ny malagasy amin'ilay délestage fa ty rano tapaka ity dia tena nisa mampimenimena mihitsy ny nisa tokantrano sy nisa pokotany. Ny teny Ambohipo omaly dia ny taraina ary nampiseho zay fahatezerana izay ny amin'ny tsy fananana tsy fahazoan'izy ireo rano fisotra ara-dalàna sy ara-potoana kanefa dia mitomboka ny fakturan'ny jirama dia ny voaka toerana ny teny ny tabadaba ny siotsika ny ponina teny Ambohipo teny omaly raha ny vaovao zay voaraintsika zany ho alefantsika ao anatina segondra vitsy zany dia veryntsika ao anatin'ny 4 ora. Zay le fokon'olona mijoro ary tsy manaiky lembenana amin'ny zava-misy ao aminy raha mitovitovy any Ambohipo daholo ireo faritra rehetra zany hoe mba samy miteny ao anatin'izay zavatra marary azy zay dia mety ho aingana kokoa ngamba ny fivahan'ny olana. Rentsika teo zao ny resaka sy ny antsoantso nataon'ny mponina teny Ambohipo dia hoe mila rano zao dia zao, mila rano zao dia zao. Marina tokoa zany satria ny rano no fototry ny aina, ny rano no anisany ihany koa mampiaina ny fivoahany isa-tokantrano satria dia tsy maintsy misasa, tsy maintsy manao madio ary manasa lamba, misotro rano rehefa hivoaka ny trano kanefa
raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia voafetra ny rano ampiasain'ny malagasy. Indrony hetsika izay ambopo ary nampiseho amin'izay hoe tsy fahafaliany ny tsy fahatongavan'ny rano io izay. Ny olom-pirenena dia tsy tokony hijanona imenimenina fotsiny ihany na hitabataba eny amin'ny tambazotra sosialy fa tokony hiseho ihany koa ampiseho amin'izay hoe feo izay mba ho reny ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny tompona ndraiky eo anivon'ny ministeran'ny angovo na ministeran'ny rano na ny jirama ihany koa mba hamahana aingana izao olona izao satria akatoko ny fety dia tena betsaka ny filana ao anatin'ity hoe jiro sy rano ity ka raha mbola mitamatama fandraisana fanapahan-kevitra ny jirama na mbola be calcul ao anatin'izay hoe mety teoria izay dia tsy mahavaolana zany vaolana maika zany ary tokony misy mihitsy izay voamera manokana na commission spéciale zay handinika nyity resaka jiro sy rano ity ho an'ny eto Madagasikara. Indrindra moa zany tena anisa mitaraina atao anatin'ny faritra Analamanga, ny faritra Matsiatra ambony, ny faritra Vakinankaratra, ny faritra any Atsinanana, ny faritra Boeny amin'izay tena hoe tsy fisiny rano izany dia azontsika atao tsara mihitsy no miresaka an'izany mampiakatra an'izay feo zay. Reny dia organisation spontanée reny zany hoe zavatra teraka noho ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina tsy misy fanamboarana akoriny zany na arakaraka n'ilay mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta hoe dia misy fambolena korotany etseroa fa ny vahoaka mihitsy no mahatsapa ny zavatra filany nefa tsy tonga ao anatin'ny tokantranony dia rehefa avy eo ary zay no mampimenimenina ny be sy ny maro hoe tena misy mihitsy ilay facture miopapana rehefa avy eo amin'ny rano izay tonga any amin'ny tokantranony malagasy any dia facture misy 10 mètres cube 50 mètres cube nefa tsisy fandaniana amin'izany akoriny ny isa tokantrano dia tena mijaly le malagasy zany satria lasa misy vola be aloha amin'ny jirama fandaniana miopapana kanefa tsy nolaniana akoriny dia misy rivotra miraondraona ny anatin'ireny compteur samihafa ireny dia reny no mivadika ho facture dia mitondra fitarainana zany ho an'ireo mpanjifa zany rehetrarehetra izany. Zay ny amin'iny fa ivadika tsika namono resahantsika zany dia ny zava-misy zay mampiazakazaka ny eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao. Zay efa nanantsika raha teo ny tompotrano miaraka amintsika dia iza moa zany fa dia ny solombavambaoaka ny Madagasikara Mamy Rabenirina izay voafidy teny amin'ny distrika Nambohidratrimo. Izy raha teo moa dia questeur fahatelo ny anteny mairaam-pirenena sady secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara zany hoe mpikambana ao anatin'ny bureau politique. Dia eo ihany koa ny solombavambaoka Rabekijana Solofery izay anisan'ireo zany solombavambaoka antsika voafidy tao amin'ny distrika na Parafaravola ao anatin'ny faritra Aloatra Mangoro. Mino isika fa afana ny adevitra fa akoatra azy mirahalahy izay solombavambaoka hiaraka amintsika eto dia manambahiny koa tsika avy any Boeny any dia Andriamatoa Rakotonandrasana Jean Claude hiara-dalana amintsika izy rehefa avy eo hiadevitra zavatra maromaro fa ny efa eto amin'ny plateau aloha amin'izao fotoana izao efa miandro ny gonana loatra any satria dia mivatana any Ambatondrazaka, any Aloatra any, any Parafaravola any, zany hoe any Andila na any Tanambe sy ny rehetrarehetra any amin'ny commune rehetra any zany ny fandaharantsika dia meny hoe zany ny député anay efa eto député Rabekijana Solofery. Miarahaba tompoko. Miarahaba namana mpanao gazety fa zava-dehibe tokoa ny fahatongavana eto satria betsaka ny zavatra tokony azo ifampiresahana indrindrandrindra ny eo amin'ny lafiny zava-misy eto Madagasikara tontolo ka ao anatin'ny session ordinaire mihitsy moa zany izay zao ka dia eto dia miarahaba ny fanaraka rehetra ny radio MBS sy ny télé MBS indrindra radio Mada fa dia ty MBS ty manko tena miondana an'izy ty mihitsy ny olona rehetrarehetra ary mijery an'izy ty satria ty ny tena milaza ny vaovao marina misy eto Madagasikara. Ka dia miarahaba manokana ny any ampitan-dranomasina sy ny eto Madagasikara zay mijery mivantana sy mihaino mivantana. Eto koa miarahaba ny vahoaka any amin'ny faritra Aloatra Mangoro indrindra amin'ny distrika na Parafaravola izay na voafidy anay ary indrindrandrindra miaina ao anatin'ny tebiteby
ka dia miarahaba manokana ary mampaherynareo rehetra ny amin'izany tebotebo zany satria nytebotebo ny tsy fandripalemana eo ny tebotebo ny toetrandro eo ka dia zay no anisan'ny zavatra ho resahantsika eto mihitsy a ka dia miarahaba anareo kokoa daholo antsika rehetra ary nanafatra manokana moa ny any Andrebakely sy ny Tanambe fa dia mba atao anaovana kokoa zareo kokoa zany ny any amin'ny Andrebakely sy Tanambe any ka dia miarabantsika rehetra tompoko eny ary mbola ho any tanàna misy tsika rehefa aveo satria mbola ny baibo any ny olona zao mbola miasa any amin'ny sehatra rehetra sady mihaino amintsika izy amin'ny alalan'ny telefona misy écouteur député dia mihaino mitondra radio na ny radio carte zany radio solaire zany dia anaovantsika kokoa any ambanivohitra rehetra any satria resaka antsika rehefa aveo ny amin'ny manahoana ny fambolena manahoana ny rano sy ny sisa satria tena ilaina no mahazo ny vaovao avy any fotony fa député Rabekijana Solofery nisy fotoana niakatra teto ianao dia niresaka mahakasika an'ilay resaka fivarotam-panafody ny fotony zany na dépôt de médicament izy moa zany dia misy proposition de loi na hoe tolo-dalàna avy amina solombavam-bahoaka dia nentina izy io teny anivon'ny antenimieram-pirenena dia nihemotra ny fandinihana an'izany dia niverina indray ny adevitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka député Rabekijana Solofery inona ny azo ambara aloha satria tena anisan'ny adevitra lehibe mihitsy io manoloana ny pharmacie manoloana ihany koa ny hoe dépôt de médicament satria tsara ihany manamarika antsika fa akoatra ny pharmacie zay raha ny fantatra manerina Madagasikara dia eo amin'ny 200 eo angambany eo no isany eo moa député Rabekijana afaka mety manampy na mandisy an'izay era Madagasikara fa ny dépôt de médicament dia tena mielipatrana mihitsiny manerana ny commune sy ny district rehetrarehetra any ambanivolo any dia izay angamba no tsara hitondrana ny adevitra voalohany député Sotrabetsaka namana faniry ao anatin'ny fivoriana ara-potoana mihitsy izahay zao ary tatoato dia ny fanesesy ny tolo-dalàna na ny proposition de loi dia ny eo koa ny projet de loi na ny lalàna zay atolotry ny membre ny atolotry ny fitondram-panjakana mpanatateraka ka manoloana zay dia maly dia nisy zavatra maromaro niseho tao anivon'ny antenne miram-pirenena dia maly maraina moa zany nisy ny proposition de loi na tolo-dalàna zay natolotry ny doyen Voninahitra Jean Eugène zay voafidy tany amin'ny district ny Morafeny be mikasika ny anafoanana ny lalàna zay napetraky ny fitondram-panjakana io dépôt de médicament io zany hoe raha ohatra ka misy pharmacie eo amin'le tanàna iray dia miala raha ao anatin'ny 10 kilometatra dia miala le dépôt de médicament dia raha ohatra ka misy olona angataka anokatra fa dépôt de médicament dia tsy azo atao intsony dia teo nisy adihevitra be teo nivony antenne miram-pirenena ho maly dia tapaka moa zany tao maly fa lany ny tolo-dalàna na ny proposition de loi izay nataony izay nomen'ny Voninahitra Jean Eugène honorable Voninahitra Jean Eugène efa ela hatrany amin'ny 2017 izy io nefa nisy io proposition projet de loi io na lalàna zay napetraky ny ministère ny fahasalamana nanoloana zay dia nanolotra io tolo-dalàna io any ny honorable Voninahitra Jean Eugène ka rehefa nandeha ny assemblée na travaux de commission tamin'ny tapabolana lasa zay dia nihitatra dia nivory ny ministère niaraka tamin'ny dépôt de reo mpikambana amin'ny dépôt dépositaire de médicament sy ny zareo pharmacien ordre pharmacien dia tsy nanaiky zany zareo atao amin'ny pharmacie hoe aloha ajanona reo dépôt de médicament izay manakaiky ny pharmacie dia tapaka tao moa zany fa
rehefa nataony ady hevitra rehetrarehetra nalaina ambony nalaina ambany satria misy ireo dépôt de médicament reo a efa amapolo taonany nipetraka teo ary namelona ny vahoaka teo afaka mifanososy tamin'ny vahoaka ary nisy ary nresaka atao hoe afaka makatrosa am'ireo dépôt de médicament reo vahoaka reo a ary misy ny district tsy manana pharmacie mihitsy eritrereto namana faniry fa eo am'ronjato eo araka ny voalazanao ny pharmacie misy eto Madagasikara nefa ny commune any fitonjato sy arivo de nefa ao anatin'ny district iray a misy dépôt de médicament telo efatra amin'ny chef-lieu de district zany de any amin'ny roa arivo mahery zany ny dépôt de médicament ira Madagasikara ny pharmacie ny dépôt de médicament tediavy nofoanana satria ao anatin'ny commune anankiray na chef-lieu de district anankiray a misy dépôt de médicament misy pharmacie tonga vao miditra zany dia misy dépositaire de médicament hatrany amin'ny 10 na enina de inony ajanona satria raha vao tsy voarespecté raha vao tsy voahaja le elanelana 10 kilometatra de tsy maintsy miala le dépôt de médicament de teo ny natapa-kevitra hoe alao hofanina mena fampifanana le dépôt de médicament na renforcement de capacité de alao hijanona ny ireo iasa ihany ireo déposité médicament reo na de tsy nafaly amin'ny ministère ary zay zavatra zay a tsy nafaly amin'ny pharmacie zay zavatra zay satria le zay député zay solom-bavambahoaka no miaina sy mifanososy am'ireo dépositaire de médicament reo ainay tsara ny problème misy any am'ireo vahoaka reo resaka fanafodiny ho jerenaka dia ilazana zany anareo dépositaire de médicament rehetra inareo dépôt de médicament rehetra fa tsy miala zany anareo a fa afaka manao ny asanareo ara-dalàna zay zany no hoe vaovao lehibe teo anivon'ny antenne Pirenena zany a mahakasika indrindra ny toby fivarotam-panafody ohatrohatr'izay manko le izy amin'ny teny malagasy satria izy ity koa tena olana misy député Rabekijana zany satria tena anisany tena ny any ambanivohitra any de mandeha tongotra amina kilometatra maro mitady fanafody rehefa mihitsy ny zavatra manjo de reny no akaiky ny vahoaka zany ary reny koa le azo lazaina zany hoe afaka mifampitsinjo amin'ny fiarahamonina fa mila manao ezaka kely zany ny eo anivony ho lavitry ny pharmaciana zany ao anatin'izay hoe hampitomboana sy hanatsarana amin'izay resaka hoe ino moa zany ny ataontsika ilazantsika azy de hoe ny fanakaikaizana zany hoe mila misandrahaka any amin'ireo toerana district sy commune rehetra mihitsy zany satria io koa anisany somary hitondrany ny mpanjifa fanamariana ny amin'ny hoe lavitra indraindray vao mahita pharmacie nefa zay famonjena an'izay de mila fanafody zay mila manakaiky vahoaka zany anisany tokony zava-dehibe mbola hodiniana ihany zany aorianao fa efa zava-dehibe aloha zay ny amin'ny hoe tsy fanafoanana zay dépôt de médicament zay mba ahafahany rehetra misitraka zay lafiny ara-pahasalamana zay dia maro koa nisy tolo-dalàna proposition de loi zay nataony honorable député vice-président ny faritany Mahajanga Rahatalalao mikasika ny zavatra misy eo anivon'le commune de nisy proposition de loi zany nalefa nomaly hoe ny maire de tsy azo gadrana na de misy ary ny fahadisoana taony tokony ratsy tena tratram-body omby amin'ny fahadisoana nefa zay zany nitsapany honorable député io ny zava-misy moa dia mazavy maire député IRD io namana honorable Rahatalalao io de miaro andreo maire IRD reo zany izy satria zay ny zava-misy any amin'trareo ngamba de rehefa tena nataony ady hevitra
nisy teo eo amin'ny adiny telo eo angamba ny ady hevitra omaly mikasika an'izay tolo-dalàna zay dia tsy maintsy naempotra le tolo-dalàna nomeny fa tena saika zava-doza ary nisy ary solom-bava-bahoaka anankiray mihitsy ny teny Bealanana fa hoe izay nge ny antony tonga andreny 73 député reny hoe anova zavatra nefa le fanovana tokony ho jerena tsara inona ny fanovana tokony ovana ka na de misy maire zany misy détournement taony ohatra ny any aminay zao tena tsy feniko misy be ny tanàna amin'io resaka fitantanana n'io ristourna io de tena tsy manara-dalàna mihitsy ny manaonao foana le be ny tanàna mokomo afany tamin'ny andro président Marc Ravalomanana raha voalaniny be ny tanàna de nasina renforcement de capacité nasina fiofanana ho an'ireo be ny tanàna reo mihitsy atsona tany avoloha tam'ty mbola tsy nisy an'izany ity fitondrana ty ka de izay zany ny zava-nisy koa omaly raha ohatra zany le tolo-dalàna nomeny zany raha ohatra ka misy be ny tanàna manao fahadisoana de tsy tonga de ampiarina am'le sazy fa mbola hojerena tsara no fandeha le fahadisoana nataony na de heloka be vava aza tokony nataon'le be ny tanàna ary zay ny natao satria betsaka be moniny be ny tanàna lasa député am'izao fotoana zao de nanazava daholo reo be ny tanareo député ny zava-misy iainan'zareo any amin'ny commune any ka dia tsisy nanaiky zany reo be ny tanàna lasa député reo izay kosa tsy manaiky raha ohatra ka hoe zany be ny tanàna tsy azo gadrana zany satria mifakapanahy any amin'ireo commune tsirairay reo de maro ka dia voatery tsy maintsy naempotra izay tolo-dalàna aempotra amin'ny session na anokafa na session extraordinaire na aempotra amin'ny session ordinaire any amin'ny volana mai mihitsy io proposition de loi na tolo-dalàna na tolotry ny honorable vice-président Rahantanirina Lalao io mikitika lafinjavatra maro manko zany député Rabeko zany amin'ny lalàna rehetra mihitsy tena mikitika maro be mihitsy zany satria lasa tonga koa le hoe misy fepetrany sy misy andraikitra maro be zay raisiny eo anivon'ny ministère misy lalàna samy hafa ihany koa amin'ny fanaraha-masony eo anivon'ny inspection générale sy ny sisa dia voatona daholo zany ady hevitra zany raha ohatra ka salamzay tateraka de voadona daholo zay zavatra rehetrarehetra monsieur zay de nisy koa moa omaly famaly alina efa tamin'ny alina efa tamin'ny fito alina nisy ny projet de loi izay avy any amin'ny ministère ny finance sy ny tao amin'ny fiadidina ny république de mikasika an'ity téléphérique ty ratification io de famaly tamin'ny fito efa tamin'ny sivy sa tamin'ny folo alina ngamba zay voandrava tamin'ny alina mikasika ny satria nampidiry ny commission io ratification io misy zany ny fampindramam-bola izay anaovana n'io fotodrafitrasa téléphérique izay atsangana eto Antananarivo io de nazavazavain'le technicienne mono ny zavatra ho atao amin'io misy an'izany hoe misy 78 pylône hipetraka eo misy 12 ny gara hipetraka eto Antananarivo amin'io téléphérique io de izay zany ny natolotra tao maro fa mbola hiditra any amin'ny science plenaire moa zany izy io rehefa avy eo ka misy famatsim-bola zany il est 151 millions d'euros asika ny amin'ny trésor frantsay ka zay mihitsy ny fandehany io fa mbola hiditra amin'ny zavatra moa izy rehefa avy eo de faharoa misy fatelo misy koa zany eo proposition de loi
izay avy any ministèren'ny intérieur ny proposition de loi avy any ministèren'ny intérieur projet de loi avy any ministèren'ny intérieur mikasika ny commune ovana district sy ny fokotany ovana commune de rehefa avy eo amin'ny folo io rehefa avy eo koa no andinika an'izay izay solombavambahoaka miaraka amin'ny commissionni intérieur de tsy fantatra ny zavatra isio koa am'y zavatra zay satria efa nisy moa tany amin'ny séance plenaire tany Ivato efa nisy solombavambahoaka ary président ny assemblée nationale mihitsy no nangataka an'izay hoe misy fokotany efa tokony ovana commune ary ny commune ovana ho district de ny ministre ny intérieur moa teny hoe le toe-bola le vola sy ny zava-misy ainan'le firenena mbola tsy mahazaka an'izay zavatra zay ka de rehefa avy eo daholo moa ny ijerena akaiky an'izay araky ny lalàna dia rapitsy moa ny mifarana ny fivoriana ara-potoana na session ordinaire dia eo ny amatarana ny zavatra rehetrarehetra ny famoronana commune sy ny district moa zany député Rabekijana dia mitarika ny fifidianana koa zany satria mikitika lalàna marobe anatina découpage territorial sy ny découpage zay handeha zany anatina hoe circonscription électorale dikan'izay raha ohatra moa zay zany mandeha de misy famoronana district vaovao dikan'izay zany dia hitombray ny solomavamboaka hitombo reo olom-bofidy ao anatin'le collectivité territoriale décentralisée hatrany amin'ny commune zany rehetrarehetra izany ataontsika fonteny zany rehetrarehetra zany fa zay vaovao ny anteny meram-pirenena tsy maintsy ny lalovantsika mbola hodinia-tsika sy adikevitra marobe surtout ty resaka téléphérique train urbain ty sy ny rehetrarehetra député Rabekijana fa andeha hiady hevitra kely tsika ny zava-misy any amin'ny district misy anao aloha zany mahafahantsika mitaratra ny zava-misy eo amin'ny sehatra nasionaly efa tonga ve ny rano député Rabekijana ianao teto nolaza ny zavatra any anony anosy manainga zipo sy ny rehetra hoe raha io tsy voavahana tsy fantatra namana faniry na fifantsoan-javatra na hoe zay mihitsy ny tena lahatra fa anisan'ny teneniko matetika mikasika ny zavatra misy ainan'ny firenena ary any amin'ny district na parafaravola foana ny zavatra teneniko tam'izay fotoana zay satria araka ny fantatra dia parafaravola io dia sopotry Madagasikara district na parafaravola sopotry Madagasikara nefa efa misasaka zao ny taom-pambolena efa misasaka izy zao octobre, novembre, décembre, janvier, février tokony efa vita tanteraka ny asa zao efa volana décembre atsika raha ny tena tokony calendrier cultural zany efa tokony eo amin'ny 50% no vita ketsa sy vita daholo ny asa any amin'ny satria misy any amin'ny 60 000 hectares ny any amin'ny district na parafaravola ny fitambarambe efa tokony any amin'ny 60%, 50%, 60%. Zany 30 000 hectares zany tokony efa vita. Hatramin'izao nefa dia mbola vao 3% ngamba na 5% raha be indrindra no ninona voalohany ny tsy fanarenana andreo fotodrafitrasa izay simba ny rivodoza simba ny tondra-drandreo faharoa fiovaovan'ny toetrandro satria tsy misy ny orana amin'izao fotoana zao ary ny fahatelo le fitondram-panjakana mihitsy le fitondram-panjakana mihitsy ny tsy haindry zareo mijery akaika ireo tantsara reo tadidio anefa any amin'ny 20 isan-jato angeny tantsara eto Madagasikara zany hoe ny 20 isan-jato zany de miaina
ao anatin'ny fonctionnaria na mivelona amin'ny zavatra fa ny 80% dia miaina ao anatin'ny fambolena. Efa ny teny foana isan'andro hoe ry fanjakana jerevo ireo tantsara eo, ry fanjakana jerevo ny foto-drafitrasa mba hiasan'ireo tantsara eo. Hatramin'izao ange mbola tsy nisy mihitsy fanamboarana any district na parafaravolana faritra loatra mangoro mihitsy tena faritra loatra mangoro mihitsy satria avy président conseil régional aiko tsara ny faritra loatra mangoro mbola tsy misy mihitsy fikitiana na ny fanamboarana ny foto-drafitrasa rehetra any amin'ny faritra loatra mangoro makasika amin'ny fambolena. Efa nisy vinany mety nisy fikitiana farany député Rabekijana tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha nanamboarana foto-drafitrasa rangeza be dia tao amin'ny PC 23 izay mamokatra izay misy manana velara-tany eo amin'ny 12 000 hectara eo. Izay zao ny voany sokafana tamin'ny tapabolana izay nandehanan'ny ministre ny fambolena niaraka tamin'ny ambasadin'ny Japon. Dia tany nanaovana an'izay nisokatra zany ny rano tamin'izay fotoan'izay satria barage manokatra an'izay eo amin'ny 12 000 hectara eo. Fa ny foto-drafitrasa rehetra izay mampitabataba anay vahoaka sy mampitabataba anay solombavam-bahoaka indrindra ireo be ny tanàna izay manakaiky an'ireo nanareo dia tsy mbola misy fanamboarana. Zay ny anisany ampiena vokabary, zay ny anisany ampiena ny vokabary amin'ity taona ity. Faharoa dia fahalafosan'ny kirakira rehetra na ny zezika na ny masombolo satria raha ny zezika araikilao efa manodididina any amin'ny 5,000 4,000 ny zezika simika. Le vidiana ohatrin'ny taloha io député Rabekijana voatsela koa zay voatsela koa ny 900,000 za miainao anatin'io tsihatra fambolena io 900,000 amin'izao fotoana zao 10,000. Manahoana ny elanelam-bidiny zay ary manahoana ny vidin-javatra entina mamboly. Izany hoe raha nampiasa vola zany ary zato le olona taloha entina mamboly amin'izao fotoana zao fa tokony anana 300 na 400. Nefa raha vao tsy misy ny fikirakirana an'ireo zezika, raha vao tsy mampiasa zezika le olona na mampiasa ny masomboly vaovao masomboly zao fa 3,000 any kilao nefa 400,000 ny tokony izy na 1,000. Izay zany ny anisan'ny ampienan'ny vidibary ka izay no mahatonga amin'ny teny ampienan'ny fahavokarany safia zany tsy maintsy midina ny production amin'ity taona ity fa misy ny fahatarana, misy ny tsy fisian'ny rano, ny fahalafosan'ny kirakira mikasika ny fambolena dia izay zao tsy maintsy hidina ny vokabary. Ary zay zavatra zay tsy tsapany fitondram-panjakana mihitsy hoe any amin'ireo tantsara eo ny fiainan'le Madagasikara raha ny resaka vokabary, raha ny resaka vary ny jerena. Raha ohatra moa zany elanelana 703 be zao mihitsy zany raha hoe le vidin'ilay zezika nresahana teo satria 900 teo aloha izy lasa 10,000 zany miezaka mikajy tsara sao dia lasa namana amin'ilay hoe 13 ampina enina eo lasa 20.
5 ny tena izy lasa 8 satria tsy tiany sasany le 8 volana iny nefa efa napetraky ny fifanarahany iny misy dikadolany reny resaka hoe durée ana marche reny fa manao tsetsatsetsatsyaritra kely amin'iny de eo koa le hoe roa taona vao mavoka basy nareo manko mpamory vary de miterabekytsany mety mahafantatra zany afaka roa taona vao vokatra ny vary ka zaho de miterabekytsana nisy fotoana nidina tany ny ministry ny varotra am'izao fotoa zao vatany voavoatendry izy de rehefa voatendry izy de niazakazaka hoe satria miakatra be mividim-bary de rehefa tonga tany aminao zay distrika misy anao tany de hoe niona mitatsa de miakatra mividin'ny vokatra de rehefa tsy manana vahaolona tsy moa zany le ministera am'izao fotoana zao satria manamarina ny amin'ny hoe tsy hitan'zay fomba kilazana am'lay inona moa d izy ty am'lay vidim-bary tena ambony be io zany sy le hoe misy fanafaram-bary zay gapina vary misy foana isa-taona fa ity tena tsy hitanono misy ny ty am'izao fotoana zao ary na le varina tsoa nafarana aza dia tsy de tazana fireny am'tena le satria vitsy de vitsy le izy resan'le ministry ny serasera moa zany de hoe stable le izy noho n'le fanafarana nefa tsy de tena zay aloha ny teny am'tsena de nambaran'le ministry mivarotra hoe miakatra ny vokatry ny tatsafa azaky ty andreo tena miaina zany hoe inona zava-misy deputé Rabeky zany le zavatra iainan'le vahoaka tonga tany ny ministry ny varotra voavoatendry izy de aparafara volany ny nanaovany so voalohany de niaina niona tamin'ny opérateur rehetra namorona opérateur izy de niaraka taminay solombavam-bahoaka sy ny autorité tany toerana de nangataka izy hoe aiza ho aiza ny coût de production nareo aty niainga trany amin'ny vidin'ny semence jusqu'à trany amin'ny matafakatra an'le vary dia manao ny transformation ndray an'le vary zany hoe le vokatra zany le vary de totona de alefa miakatra na midina Tamatavy na miakatra ty Antananarivo de ny tany amin'ny région moa zany zareo ny nakan'ny zavatra hoe manahoana ny restorina ny région manahoana de rehefa natao daholo ny calcul rehetrarehetra de namoaka chiffre ny ministère namoaka chiffre teo eo amin'ny 2,000 teo eo rehefa tonga ty Antananarivo ny vary fotsy zany hoe manomboka trany amin'ny mamboly zany manomboka trany amin'ny manetsa mamboly mamafy zanabary jusqu'à atraty de zay ny chiffre navoakany manoloana zay mbola mora ny vidiny zezika tam'izay zay manko le tena tiako atongavana io mbola tsy nitombo zany ny vidiny zezika tamin'izy tonga tany am'izao fotoana zao efa niafakatra avy telo eny avy roa eny ny vidin'io zezika sy ny vidiny semence io io zany de efa fossé sahady ny pronostika fossé sahady ny calcul efa diso zany ny kajy nanaovana an'io vidiny vary io am'izay tsika malagasy zany raha tsy mitandrina amin'ny favokarany amin'ny taona manaraka manomboka volana jiona na volana me miakatra be ny vidiny vary fotsy satria efa nainga tarita amin'ny fambolena mihitsy nefa diso zany hoe mividiny vary akotro zany zay raisina any amin'ny tantsaha de tokony efa hiakatra raha mitsinjo an'le tantsaha le fitondram-panjakana ka manoloana zay manafatra varitra iny efa fitondram-panjakana iny vary afarany fitondram-panjakana iny mety hena mety tombo mihoatra n'le vidim-bary am'izao fotoana zao ny fahafahany vidin'le tantsaha nefa fahafahavidin'le malagasy mihitsy tsy mahavidy an'le vary satria atao hoe 700 ny kapoaka ny vary am'izao fotoana zao 700 mihitsy izy misy 700 am'izao tsy maintsy miakatra any amin'ny arivo na 100 ny kapoaka ny vary na ny any amin'ny fotony zany na ny ety amin'ny tanan-dehibe ka le kajikajy ohatran'izay
tokony takatra ty fitondram-panjakana ty hoe mba hahazaondry zareo misubventionné fa ny endry zareo angeny le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ary zay mahatonga ana miteny foana isan'andro a oeraoera mibetsaka fa le vahoaka miaina fiainana andavanandro a tsy raha ile fitondram-panjakana tsy fantatry ny fitondram-panjakana nge fa misy 20 isan-jato na 10 isan-jato miaina fiainana sarotra ary io no mahatonga ny greverie satria tsy haindry zareo a le mitantana an'le firenena ary tsy niomana hitantana firenena zareo a matoa zao ny zava-misy tady de tsara namana faniry a rehefa tena ny dinina reo olon'ny fitondram-panjakana reo am'izao fotoana zao a tany amin'ny tetezamita nanonga-panjakana natonga ny zareo seho izany hoe fiainana any amin'ny tetezamita ny zava-misy any amin'ny tetezamita alatra mandroba kolokolo reo olona daholo manodidinao amin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao reo mbola olony tetezamita daholo azonao tsara zay izay ny mahatonga ny ty na de hoe efa legitime mary ty fitondram-panjakana ty satria le olony tetezamita mbola mitondra am'izao fotoana zao zay ny tsy mampandehany ty firenena ty ange le pratika tariny entiny le pratika tariny entiny taty le culture tariny entiny taty tsy magaraka zao ny fiainan'le malagasy mba tsy ilazako fotsiny ny any aminay ny any amin'ny distrika misy ana ny olona tompony andraikitra rehetrarehetra atrany amin'ny kely indrindra afa-tsy ny sefokotany a sefokotany satria iny sefokotany niaraka mbola tamin'ny andron'ny président Ravalomanina sy tamin'ny andron'ny Era Jonary Mampianina de io angeny teneny zareo tady esorina daholo le sefokotany taloha reny nefa ny zavatra rehetrarehetra izay miseho de miainga atrany amin'ny basy efa ampitraikefy reny tsy fahalala efa ampitraikefy any ka olony tetezamita daholo a reo olona dao amin'ny antanatotra isan-karazany eto Madagasikara na ny any amin'ny commune zany satria maire ny RD ny betsaka eto Madagasikara député ny RD mibetsaka ao amin'ny antenne maire-pirenena sénateur IRD mibetsaka ao amin'ny antenne maire-ndoolona ny any amin'ny présidence ny any amin'ny ministère isan-karazany efa miaina tao anatin'io tetezamita daholo de zavatra fandrobana sy kolokolo sy alatra tsy kabraraka izay ny zava-misy eto amin'ty tany tsy fanjakana ty ary zay ny mila hoe tena tokony tonga saina reo mpitondra reo Neniara. Ny amaraparanasika député Rabekijana inona no azo amtinana ny zava-misy aloha zany sady amaranasika ny any aminao mety resaka kely tsy fandripahalemana ianao a nasala am'izany a sady amarana ny adefitsika zany esaka adiniko fa tamin'iny herinandro iny a nivory izahay namory ny solom-bava-mbahoaka zany a ny faritra anankiroa aloatra sy Betsiboka satria satria mitaraina foana ny tenako mikasika nyty resaka kidnapina ary zay koa mahatsara ny ty fandarana miara-manonja ty a ay zany zareo hoe mieno ihany izy ireo mieno ty fandarana miara-manonja ty rehefa tabatabako ato ny ty fandarana miara-manonja sanandro farany tonga saina ihany ny gouverneur ny fahatry Betsiboka niantso hoe ndao monsieur le député mba hifampiresaka atsika mikasika nyresaka tsy fandripahalemana indrindrandrindra ny kidnapina satria mitaraina foana anao a amin'ny resaka kidnapina isanandro tany ao amin'ny commune Morarano Kroma commune
Ranomainty ary commune Ambodirano dia mifleurer manasaraka ny district Ambatondrazaka zay Parafaravola moa dia ny commune Solasaina dia manasaraka district Andilamena sy ny district Parafaravola dia eo amin'ny commune Ambovory sy Vomena. Dia io zany no rehefa nivory zay tamin'ny herinandro dia nanapa-kevitra hoe andao asina fiarahana tanteraka ny amin'ny fijerena tsy fandriampahalemana satria vahoaka ny jerena satria namokatra ary le vahoaka reo tsy afaka miaina satria miaina ampitebitebena amina resaka fandropana sy ny kidnapping sy ny alatra ny asandalo ka ilazana ihany zany ny district ana Parafaravola sy ny district ana Andilamena ary ny district ana Ambatondrazaka fa misy séance de travail zany miarahana amin'ny OMC régional dia OMC au niveau district anankitelo dia ny faharoapolon'ny volana zao zany faharoapolon'ny volana Desambra any Solasaina ary faharoapolon'ny volana Desambra dia atao any amin'ny commune rurale Ambahibo ka dia iady amin'ity resaka tsy fandriampahalemana ijery akaiky an'ity resaka tsy fandriampahalemana ty zany amin'io daty io ka dia tsara ny ilazana n'olona rehetrarehetra mikasika an'izay zavatra zay ny sio fokotany rehetra ny carte mobile ny ao amin'ny district indrindradrindra ny ao amin'ny commune OMC ny police ny gendarme sy ny zareo amin'ny défense dia angatahana mba ho avy any amindreo commune anankireo le 20 any Solasaina 22 any district na Parafaravola amin'ny commune Morarano Krom. Iny ary maranasika député ngamba veloma sikopakopatana ho an'ny mpijery sy ny anana. Fa dia mamerina fisaorana feno fakatelemana ho an'ny MBS Radio Mada ny amin'ny fampiatranona indrindradrindra nisy ny fizarana analyse zay nataontsika teto ary indrindradrindra nisy mifampitambo avao anivon'ny anteny mera-pirenena sy anivon'ireo ministère indrindradrindra ny zava-misy iainana ny resaka tokotiky Madagasikara manokana moa dia rehefa tonga somatsara avy any Tuléar ny délégation rehetra miaraka amin'ny président ny atoko sy zareo amin'ny RMDM dia isy ny fampiresahana amin'ny dédynamisation any amin'ny district na Parafaravola ka dia miandry zay moa tsika mpikambana mavitrika rehetra any amin'ny tokotiky Madagasikara ny district na Parafaravola sy Ambatondrazaka ary Andilamena atambatra le izy araky ny fivorian'ny bureau politique aloatra mangory mihitsy zany tonga dia atambatra dia asesy fa any amin'ny faritra loatra moa zany district na Parafaravola district na Ambatondrazaka district na Andilamena dia ho avy any zany ny délégation mafonja ao aorinan'ny fanapa-kevitra ny daty fa ny daty mbola omenantsika rehetra indrindradrindra ny amin'ny fananganana ny fokotim sy ny comtim indrindradrindra reo vehivavy tim sy ny tanora tim ka zay ngamba ny ilazanantsika rehetra fa mbola misy moa ny fivoriana maiky zay atao any amin'ny anteny mera-pirenena ka dia mamerina fisaorana feno fakatelemana namana fanira ary ny honorable député questeur sady secrétaire général ny tokotiky Madagasikara Mamra Bendrina mbola ho avy eo dia misy koa ny namana avy any amin'ny faritra Boeny mbola ho avy eo ka dia mamerina fisaorana feno fakatelemana ho antsika rehetra kopakopaka tanana ho an'ny vahoaka rehetra sy ny any ampitan-dranomasina miaino tsy manaraka an'ity radio miara-manonja ity eto dia raha ohatra moa ka tsy afaka miona tsontsika alohan'ny krismasy dia mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra zay tsy anana ny taona vaovao fa dia engany ny taona vaovao zay ho diavintsika
afaka tapabolana dia ho taopia feno fahasambarana ho atsika ary ho tena feno fanovana ho an'ity firenena atika dia mamerina fisaorana feno fankatelemana atsika rehetra saotra tompoko. Dia makasitraka ny depute Rabekijana Soloferitsika zay niaraka tamintsika teo zany a, dia misaotra ihany koa tsika ny amin'ny zay fanazava-kevitra samihafa nentiny teo zay. Ny vahiny moa zany a dia fantenena teo Rakotonandrasana Jean-Claude izy fa rehefa avy eo raisitsika izy fa andray ny depute Mamy Rabendrina antsika zany satria eto indray tsika dia adefitra tena raharaham-pirenena miampy ny zava-misy ao anatiny zany hoe tena distrika sy ny faritra Nalamanga zany mihitsy amin'ny akabeany zany dia resaka tsika mahakasika an'izay satria le amiana ara-pahasalamana dia mikasika indrindra n'ilay resaka faritra Nalamanga, faritra Vakinakaratra dia faritra Hotomatsiatra zany dia resaka amin'izay tsika fa iresaka koa tsika miaraka amin'ny depute Mamy Rabendrina ny mikasika indrindra ity resaka Ravinala airport fa raha mbola misy ny fotoana rehefa avy eo dia hiary dinika ny depute Mamy Rabendrina ihany koa tsika ny amin'ireo tetika asa-panjakana zay hiazakazana mafy mihitsy atao amin'izao fotoana izao satria fatorany vavany koa le fitondram-panjakana hoe tsy maintsy atomboka amin'ny farantaona, tsy maintsy atomboka amin'ny farantaona sy le hoe eo lay ino moa zany famorona tetika asa vaovao dia misy azakazaka ray tosika mihitsiny zany tiana aseho eo anatrehany le vahoaka malagasy, eo anatrehany lay ino moa zany mpiara-miombonantika samihafa hoe efa mba manao le fitondram-panjakana satria dia sarotra ny manarina n'le resaka vidim-piainana sy lay lavaka be amin'le resaka fitantanana dia mampiseho amina endriny hafa izy mba hilazana zany amin'ny miasa le fitondram-panjakana kanefa ny zavatra taratra aloha dia tsy mipaka mihitsiny le resan'le ministre ny serasera dia hoe misy ange le présence an'le état miresaka an'le explosion sociale manko izy le sine fipoahana ara-sosialy le hoe le niteneniny tamin'izany sy ny misy amin'izao fotoana zao dia izy hoe misy présence de l'état nena izy anaizy fa tsisy résultat le izy, tsisy vokatra le izy na andeha hanao selfie ara le ministre na hidina izy ara le ministre tsisy résultat mihitsiny le zavatra ataony le fitondram-panjakana ka ny tadiavina dia hoe tsy le présence eny amin'ilay atranga fa le hoe présence sy lay résultat satria izay ny andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe inona le vokatra zay miantraika any aminy amin'ilay famahanany olana dia izay zany ny andrasantsika amin'izao fotoana izao. Iverintsika ato amin'ny depute Mamy Rabendrina tafara-dalana indray tsika andriamatoa député zany maromaro andraikitra moa ianareo zany satria nambaran'ny depute Rabekijana teo fa mbola misy fivoriana ary hatramin'ny fiandohan'ny-terinandro ity dia maromaro ny zavatra tsy maintsy ny dinihana vao hitantsika teo koa moa zao dia hoe hisy ratification andalo eo anivon'ny assemblée nationale maromaro ny zavatra ho dinihana. Miaraba andriamatoa Solombamoaka. Miaraba Faniry, miaraba tsika rehetra ato amin'ny studio MBS Radio Mata fa indrindra miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao andro alakamisy efa tsy lavitra ny fety zao. Eny ary depute Mamy Rabendrina raha ohatra ka ekenao dia hanomboka tsika aloha ny fivoriana filan-kevitra ministra nandraisana fanampahan-kevitra mahakasika indrindra satria tia ny ahadevitra lehibe ty resaka Covid-19 ity zany ka tao anatin'izay Covid-19 zay zany filan-kevitra ministra nandraisana adevitra momba ny Covid-19 zay dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika indrindra ny faritra telo dia Analamanga, Vakinakaratra, Hotomatsiatra. Ny voalaza ny fanambarana moa tamin'izany dia hoe satria ireo no miakatra indrindra ny marary ny Covid-19 zany raha ny antotanisa eo anivon'ny fitondram-panjakana zany zay efa nizaraina tamin'ny rehetrarehetra zany dia tao anatin'izay ny fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe amafisina ny sakana ara-pahasalamana zany na ny geste barrière zany, amafisina ihany koa ny fahafahana zany miatrika izay aretina izay ka ny fahafahana miatrika izay dia amin'ny alalan'ireo fanatanterahana an'ireo fepetra zany
zay noraisina zany tahaka ny fanaovana kasibosy ny fampiasana ny gel hydro alcoolique eo ihany koa zany ny fanajana ny iray metatra zany moa zany de efa fepetra mahazatra zany na hoe klasika araka ny fahafantarantsika azy fa niraisina atao anatin'izay adevitra ihany koa ny amin'ny hoe rarana ny famorina olona mihoatra ny zato anaty toerana mihiboka ary rarana ihany koa na tsy azo atao ny manao famorina zany akalamanjana zany zay zany adevitra tao anatin'izay ihany koa ny amin'ny hoe fampitomboana ny fanomezana an'ilay CVO io moa tena tsy afaka ary tsy adin'le fitondram-panjakana misy le CVO ao anatin'ny filakevitra misy zay raisy no zavatra ngeza be azy mihitsy n'ilay CVO de nefa io tsika moa mbola tratran'ny troisième vague amin'izao fotoana andro zao ary manodidina ny 700 ano any ny efa maty zany amin'ity coronavirus ity raha ny antotanisa zany de ny fanamafisana amin'izay ary ny fametrahana n'ilay testa TDR sy PCR ho an'ireo pozitiva zany de naka fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana tamin'ny conseil des ministres hoe ho aterina isan-tokantrano ilay fanafody raha ny fanapahan-kevitra no raisy ny fanjakana ary ny resahany de hoe ny fampitomboana an'ilay toerana fanaovana vaccinodrome zany ka anisan'izany ny ary amin'ny kanja ny mamasina ty kanja mamasina ty moa raha ny fandaram-potoana fantatra fa isy an'le hoe noelitsika karakarain'ny onivon'ny fitondram-panjakana amin'ity resaka bazar de Noël ity zany de ao anatin'ny kanja mamasina nanaovana azy de hitantsika daholo ny adevitra fa izay amin'iny député Mambrabendrina miezaka mamitana amin'le tranga fa io zany vao menimenina raha hatramin'ny maraina teo zany de fantatra fa menimenina nleo olona zany zay nanomana fampisehoana satria fantatsika tsara rehefa krismasy sy farantaona tahaka izao de efa misy calendrier vaomana melo ny amin'ny fety zany hiatrehana ny farantaona sy hiatrehana zany ny krismasy zany ny amin'ny hoe fandrarana ny famborin'olona anaty trano mihiboka zany mihoatra ny zato sy le hoe famborina akalamanjana isika nefa mahafantatra tsara fa rehefa krismasy tahaka izao na farantaona na hiditra voalohany taona de misy foana le hoe tournoi de Noël na coupe de Noël sy ny hoe nouvel an ohatrohatran'izany zany dia simba daholo le organisation sy le calendrier nandeha tany ambadika tany ny eritreretin'ny olona manko zany sy ny maro de ny hoe andray fanapahan-kevitra anamafy an'ilay gesta barrera ny fitondram-panjakana andray fanapahan-kevitra anamafy ny fitondram-panjakana amin'ilay resaka vaccine ary andray fanapahan-kevitra anamafy amin'izay resaka hoe fanamafisana ny fanaovana fitiliana na TDR io na PCR zany sy enanivon'ny CSB na CSURD zany na ny reo hôpitaly-panjakana sy mety ho fanokafana CTC na ny centre de traitement ny Covid-19 zay zany ny tena atao anatin'ny sainy rehetra kinanjo de hoe tsy azo atao ny mamory olona amina toerana mihiboka trano mihiboka zany mihoatra ny zato sy le hoe akalamanjana de simba daholo ny calendrier simba ny organisation zay efa nomany rehetra tany amadika tany na io mpanakanto na io mpikarakara lanonana ara-panatanjahantena na io mpikarakara zay mety ho fampisehoana kely zay mety mahakasika anjany rehetrarehetra izany de betsaka moa no menimenina fa zay moa no mahazatra andra malagasy menimenina fa tsy mandray andraikitra ndraindraiky fa voazana ao an'ny malagasy zay fa resahantsika ohatran'izay le izy miramba andriamantoa sy olomavamboaka zany izay tokoa ny zava-misy inona aloha na azambara maimaika ny azambara zay mety mifanandrifany zany adevitra zany député Mambrabendrina ny ady amin'ny fiparitahan'ny Covid de tsy voazaotsika manao azy io forotoana latsaka kely zany zao io valanaretina io no manenika an'izao tontolo zao ary tao anatin'izay rotoana latsaka kely zay nanao zay ho afany ny rehetra indrindra ny fitondram-panjakana tamin'ny fifehezana fiparitahana io valanaretina io araka ny voalazanao teo fa niry miditra amin'ny andihan'ny fahatelo tsika efa tena azo atao hoe efa eo atokoana ambaravarana mihitsy ny andihan'ny fahatelo amin'ity valanaretina ity na de mbola le vigilance fahamailona ara-pahasalamana azy no ilazana azy amin'ny fomba ofisialy fa ny zavatra tonga de tonga ho an-tsaina voalohany indrindra de zao hoe midiky zany fa tsy naomby
ny fanomanana sy ny paikady noentin'ny fitondram-panjakana tsy partanty ivalana retina ity tsy naompy satria nanana fotoana indrony ataontsika tao anelanelan'ny andiany isan-karazany tao anelanelan'ny andiany voalohany sy ny andiany faharoatsika nanana fotoana nahafahana nametraka tsara ny paikady anatsarana ny fomba fiady amin'ity aretina ity ary tsy mivola akoriny tsy nisy tsy mifanampiana akoriny tsy tonga teto Madagasikara vita indray ny andiany faharoa tao azo lazaina hoe ny aina kely ny firenena sy ny fiarahamonina tao anatin'le izy raha ny tokony ho izy raha ny fahamailona raha ny anjara asan'ny fitondram-panjakana tokony tsy misy an'izany andiany fahatelo zany tsony tokony tsy hisy tsony zany any amin'ny firenena sasany aza tsy fidiny zany noho ny zava-misy any fa eto amintsika izay eritreretina hoe nosy eritreretina hoe mora fihezina kokoa tokony tsy miditra amin'izany andiany fahatelo zany tsika kanefa tafiditra tsika izao efa manomboka izy izao ary efa any amin'ny filan-kevitra minisitra mamoaka ny fepetra rehetra sahaza azy dika zay efa miara-manaiky tsika fa tsy voafe ilay fiparitahan'ilay valana retina zay no azo ilazana azy io tsy voatery hoe tsisy milaza hoe voatery hitrangy io hoe efa eo izy de atrehana indray izy tsia zavatra efa fantatra mialoha rotaona latsaka kely ny efa niainana an'le izy efa nahitantsika loza maro de araka ny fomba fijerinay le fahatongava le andiany manaraka mihitsy no tokony ny ferana ny fepetra rehetra ndraisina tao anelanelan' zay zany zay ihany faniry no azo atao hoe famakina ny zava-misy amin'ny akapobeny ny fanirian'ny olona vita tamin'ny andiany faharoa zay efa pirofony tsy fifehezana ny tany taoriany andiany voalohany iny ny fiparitahan'ny valana retina afaka iaina tsara afaka miary afaka miriary eto Madagasikara ny poniny eto Madagasikara raha ohatra ka vita ny fitondram-panjakana ny niaro ny vahoaka niaro ny firenena tsy idira n'le andiany fahatelo tsy afa-ty tsika nge tsy loharano hipoirana variant afa ny firenena hoe mipoitra tamin'ny fomba tsy fatam-piaviana tao amin'le firenena lay variant fa ny antsika matotonga eto amintsika io valana retina io otrika aretina io dia nifindra tamin'ny alalan'ny fifondrana fa izay fifondrana zay niendrika fiparitahan'le izy fa izay tsy voafehan'ny taty amintsika izay tsy voafehan'ny fitondram-panjakana zay tsy voafehan'lay fepetra sy paikady noraisina tamin'izany vanim-potoana rehetra zany dia izao ndray zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka aminay mamaky an'le izy faniry de mahita tsotro zao hoe diso ary tsy sahazany zava-misy zany na paikady napetraka ny fanjakana ary loza efa tena miatra io atao anatin'lay hoe fahamailona ara-pahasalamana mandinika lalan'io voambolan'io faniry hoe nandika le fahamailona ara-pahasalamana rehefa miatrika rivo-dozy tsika de misy ny atao hoe loza mitatao loza manamba na loza miatra de eto mandinika inona ndika le fahamailona ara-pahasalamana fa raha zava-misy iainana raha ny taremarika hitatsika efa tsy tokony ho fahamailona zany tsony fa raha ampiasaintsika ho any voambolana any amin'ny resaka rivo-doza raha fahamailona zany de mitovitovy amin'ny hoe loza manambana angambo zany fa zao nge efa miatra nge le zava-misy eto Madagasikara raha ny taremarika hitatsika tamin'ny herinandro efa ho arivo ange arivo latsaka kely tao anatin'ny herinandro ny tranga vaovao raha ataotsika ny salanisa tsotsotra zay arivo latsaka kely zay tao anatin'ny herinandro fa manome 50 isan'andro ange ny tranga vaovao fanambarana ny fomba ofisialy ny voan zany tamin'ny herinandro lasa de mbola fahamailona ve no andika atsika an'izany fa eo ko faniry de averintsika lay adihevitra tany aloha mikasika ny serasera ataony fitondram-panjakana ny fanehoana ny zava-misy marina ny amin'ity resaka fipariahany otrika aretina Covid-19 ity satria atrany atrantsika tamin'izany fotoana zany de laza hoe ny olana eto Madagasikara nge amin'ireo taremarika ireo
dia tsy azo eritreretina velively hanakaiky ny tena marina kory ireo, hanakaiky ny tena izy, hanakaiky ny tena iainany vahoaka malagasy, satria ny isan'ny testa natao dia tsy misy dika mihitsy mihohatra amin'ny isan'ny mponina, kanefa ny tany fiakaran'ny olona vo atrany an-tranona andritran'izay roa taona latsaka kely zay le tany a raha ny tany jerentsika dia ambony foana teto Madagasikara. Io avoaka amin'ny fahitalavitra io amin'ny sary io moa zany le zavatra nylazaiko farany teo a efatra amin'ny 700 tamin'ny herinandro lasa ny tranga vaovao a. Raha jerentsika zany a dia tafakatra any amin'ilay hoy ateo hoe 500 latsaka kely isan'andro satria tao anatin'ny herinandro zay zavatra zay. Zay anefa raha jerentsika mila jerena asa mipoitra hoe ny hoe firy ny testa, ny testa nahitana an'io 477 io ka nombre nouveau test 7828 raha ataotsika ny salanisan'ireo efa ambonimbony ihany a ambonimbony ihany satria 7 zany ange 7 zany tsisy dika dra mihoatra mponina eto analamanga fotsiny dia mbola tonga eo amin'hoe fahamailonitsika dia mbola miverina any amin'ilay teo hoe tena zay ve mipaikady efa hita zany a fa tsy nandaitra raha nandaitra faniry mipaikady apetraka ny fitondram-panjakana tsy ho tonga amin'izao tarehimarika zao tsika amin'izao fotoana hitenenantsika eto zao fa midiky zany a fa tsy nandaitra ny paikady fa indrindra rehefa mijery an'ilay fanapahan-kevitra finankevitra minisitra tsika zay mametraka ny toromarika dia mametraka fotsiny hoe amafisina geste barrière, amafisina ny inona avy izy teo fanaovana fanasana tanana sy ny sisa zany ange araka le teninao teo hoe efa zany ny fepetra klasika ny ainana tao anatin'izay roa taona latsaka kely zay fa mbola midiky zany fa tsy toteny intsony ilay fanjakana matoa roa taona teoriana mbola zay ihany no averimberina, mbola zay ihany no irairaina, efa tokony efa mandeha ho azy zany fa mahatsapa ilay fanjakana fa tsy akatoavin'ny olona zany ny fepetra zay navoaka. Matoa mbola izany no averina roa taona latsaka kely aty aoriana, matoa mbola izany no averina aty amin'ny andihan'ny fahatelo amin'ny fampipariahan'ity otrikaretina Covid-19 ty. Reo fomba famaky anankiroa reo faniry ny tonga dia hitako avy hatrany a rehefa mamaky an'ilay tatitra filakevitra minisitra omaly a izay miresaka momba n'ity valanaretina ity, tonga dia mahita avy hatrany a hoe voalohany zany a tsy nandaitra ny zavatra natao hatramin'izay, faharoa tsy toteny mahatsapa tena mihitsy a miaiky ny fitondram-panjakana fa tsy toteny hatramin'izay fa ireo ihany no amafisina ary tsy mahita vahaolana hafa mampimeo anatin'le izy faniry dia ohatrany raha tsy diso anisy mivoaka hoe tonga hatramin'ny hoe osazina zay tsy manao préfet namoaka an'iny préfet namoaka resaka tsy azo eritretra nefa tamin'ny voalohany le filoha ny teny hoe tsy anteriny zay mihitsy ny tena manaitra ao anatin'le izy voalohany indrindra tany am-boalohany a ny fitondram-panjakana tsy resy lahatra tamin'io vaksiny io mihitsy fa zao CVO zao foana ihany no nasesika tao anatin'le izy. Isika tsy maintsy hafa miala amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena amin'ny zavatra atao rehetrarehetra dia rehefa nampidirina le vaksiny a tadidiko tsara mihitsy a tamin'izay fotoana izay nanao fandarana manokantsika niaraka amin'ny filohan'ny RMDM zay nilaza tamin'izany hoe volana masina tamin'izay tapatapaka ny volana masina tia eto fa tsy maintsy atoato a dia iverina amin'ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana apiditra ny vaksiny satria zay ihany ny vahaolana mety indrindra napiditra tokoa ny fitondram-panjakana na dia nilaza aza hoe tsy atery le izy marina zany tsy atery le izy fa amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ilay fepetra zay napetraka ny fitondram-panjakana indray no hoe tsy maintsy manao vaksiny zany. Zay le mbola midika an'ilay zavatra nyteneniko teo, manamafy an'ilay zavatra nyteneniko teo hoe tsy nety zany le fepetra ndraisina teo aloha, miaiky ny fitondram-panjakana fa tsy nety ny fepetra ndraisina teo dia zao misy an'izany hoe voasazy dia tsy manao vaksiny zany sazy zany ange miainga avy amin'ny lalàna voasoratra zany faniry zay ho azo ampiarina zay indrindra manko hoe lalàna veza zany no nyraisin'ny préfet hanasaziana olona zay zany le izy gagitsika hoe
ahoany ty fitondram-panjakana tya sazy zany a sanction miainga avy amina lalàna mipetraka fepetranapetraka antsoratra zay vo azo ampiarina fa tsy ataotao fahatanja ianao milaza fa tsy ilaina ny vaksiny ianao milaza fa tsy atera ny vaksiny avy eo ianao milaza fa sazina zay tsy manao vaksiny vo maika meratsy ny fitantanana fiatrehantsika nyty valanaretina covid-19 ty fa ifaniry a raha izao zavatra zao no mitranga ary ny tena manahirana dia tafiditra atao anatin'ny vanim-potoana fety isika manao an'le izy mipoitra koa le fepetra ny teneninao teo le hoe tsy afaka mamory olona mihoatra ny zato ao anatin'ny efitrano anankiray ary tsy afaka mamory olona kalamanjana mihitsy atao anatin'ny région anankitelo analamanga vakinakaaratra automatsiatra atsimo andrefana tsy ao nefa atsimo andrefana tsy namelana tsy navelana nanaovana fivorovoriana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny antony napoitra dia resaka covid-19 nefa dia niandry mihitsy hoe takininona tarehimarika mivoaka avy any atsimo andrefana any fa reny le manapirofo reny natao filambaniny tsy maninona tsy maninona fa voapirofo izy zao miteny zay hoe zay ny zava-misy azo alefa ve namana teknisiana le statistika par région azafady sady afaka miresaka tsika de izay no lazaiko le par région eto aiza zao atsimo andrefana romby folo ny any atsimo andrefana no hita nefa hoe noho ny covid romby folo atsimo andrefana de nefa tamin'ny faran'ny herinandro tao antony fepetra ara-pahasalamana ny tsy namelana ny olona anankiray a hiditra ao amin'ny taniny a anasa zay vahiny tiany hiditra ao atokotaniny a ankalaza ny tsingery-taona nahaterahany de zao a atyveriny eto analamanga sy atsimondre sy izy ty izy automatsiatra sy vakinakaratra tsy azo atao zany ny mamory olona kalamanjana hono fa aleondray aza mamory olona anaty trano tsy zay ny dikany io fa niry rarana mamory olona kalamanjana fa rehefa te amory olona de ndana mpidiro anaty trano fa ferana fotsiny nisany ho zato manahirana nge zany mifanohitra amin'ny fomba fijeriko mifanohitra amin'ny fepetra tokony ho raisina amin'ny fiparitamin'ny valanaretiny zany satria atrany a ny fepetra sy ny toromarika voaray de tokony hoe amin'ny toerana misy rivotra aza no ahafahana mifampiresaka atrany a ialana ny toerana mihidy sisasisa fa de gaga sika faniry zay no fomba fijery an'ty resaka fepetra ny raisiny ity fa na izany na tsy zany aza de manetana atsika vahoaka tokoa aloha fa anahirana raha tena tafiditra tanteraka ny andihan'ny fahatelo tsy zaka atsika ntsony zany ny ainan'zany amin'ny fepetra ny ainana teo aloha fa samy may loha rehefa tsy nafe ny fepetra napetraka amin'ny fitondram-panjakana de samy miaro amin'ny tenany samy miaro amin'ny fianakaviany satria samy miaro ny manodidina azy mba ho lavitra io aretiny io tsika ny faniritsika manko député Mamy Rabenrina zany de hoe mba tsy ho mpitaribato vilambava le fitondram-panjakana ny soratany hafa fa ny ataony hafa tsika tenena zany efa niainana teto nge zany nanomboka anakana le état d'urgence sanitaire iny de nifandraika tamin'iny état d'urgence sanitaire iny moa satria amin'iny misy an'le hoe fampiasana ny lalàna 91 011 iny le hoe situation d'exception zany de napetraka tamin'izay hoe tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 50 de niakatra mihoatra ny 100 de niakatra 50 amin'ny 100 de niakatra mihoatra ny 200 de nefa rehefa aveo le fitondram-panjakana mamoaka an'le lalàna lay décret sy mametraka ihany koa le fitondram-panjakana zany ny amin'ilay fanapahan-kevitra raisiny de milaza izy ny amin'ny hoe lasa ndray izy mamory olona lasa izy na mamory olona député Mamy Rabenrina de tsy vitany mamory olona fa na izy mamory olona kalamanjana na izy mamory olona anaty trano tefeny vahoaka any am'izay aliany le fitondram-panjakana ary mampime mahamenatra mahasositra le izy nailay amin'le fetsika le fitondram-panjakana satria inona ny antony mahatonga zay député Mamy Rabenrina le décret ohatra mivoaka tamin'ny 3 octobre tena nahitana amin'izany misy 2020 voaka le décret ny apitson'iny le filopirenena mihitsy miaraka amin'ny any am'izay alia rehetrarehetra fe famorin'olona de ty zao akatsika ohatra député Mamy Rabenrina
androany zao mivoaka le fanapahan-kevitra le filakevitry minisitra omaly moa zany omaly fa 5 zany omaly iny fa 5 volana desambra nefa zareo manana an'ity programma ty de raha ny tokony izy zany ity programma noelitsika sankelenge namana teknisiana kianja mibary aty nanomboka tamin'ny 10 ka hatramin'ny 20 volana desambra ity mbola tsy foana de ao anatin'ny programme io zany a de misy fampisehoana lehibe indrindrandrindra manomboka amin'ny 18 desambra de misy spectacle maimapona ezaka zany a amaky an'le programme ato zany zay manko tytsika tenenina engany ka tsy hanao mpitaribato vilambava mihitsy nylay fitondram-panjakana satria le zavatra ataon'le fitondram-panjakana ndraindray zany tena manimba mihitsy ny am'le le fomba fijery zany sy ny am'le hoe fa iza moa ny ambony lalàna de iza ny ambany lalàna satria ao anatin'io programme io zany a de misy hoe tokony hetsika lehibe iarahana amin'ny filo zany raha ny fandaminandrareo anazy a dia manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 volana desambra de ny eritreritra ao anatin'izay a de tokony izy fanokafana amin'ny fomba ofisialy nio zany a de miaraka amina artiste voix d'or ao anatin'izay miaraka amina mpanakanto maro de misy lanonana lehibe samihafa dia misy hetsika lehibe hatrany amin'ny 20 volana desambra nefa ilay ato amin'ny filakevitry ny minisitra mazava tsara député membre Benrina resahany ato zany de hoe ito izy ito tsy azo ataony manao famorim-bahoaka akalamanjana de tsika zany miandry am'izao fotoana zao hoe inona fanapahan-kevitra raisina fitondram-panjakana iny fotsiny programme ray iny raisitsika iny iny hoe noelitsika iny fana tena hoe programme anankiray iny raisitsika iny atao anatin'ny faritra analamanga iny zany hoe atao anatin'lay 300 metatra miala ary amin'ny 400 metatra miala etsy amin'ny Ambotsiroatra zany lapana Ambotsiroatra misy an'zany satria etsy moa misy an'ny professeur ny filoam-pirenena de misy anko etsy avoloha zany 400 metatra miala eo de misy an'le kianja mibary de nefa misy an'iny programme iny de eto zany rehetra samy hitazana satria zao mba tsy le hoe olon-tsotra manao organisation resaka sport sportif zany na lay olona manao événement zany événementiel zany na lay olona mieritreritra hanao satria raha raisiny ty filakevitry ministry ty raha mbola mitoy io amin'ny larby mbola voatazona io amin'ny tapabolana satria hoe anapaka an'le chaîne nlay famondrana zany leritreritry le fitondram-panjakana de zao hopotika daholo ny calendrier ny artiste rehetrarehetra sy zay fa mba nanomana de mety sisy teny hoe ka zava-dehibe kosa ny eny tompoko mariny zany fa zao misy fifampitsonjovana foana amina trangan-javatra zao satria fantatry ny fitondram-panjakana rehefa volana desambra hiatrika janvier fa efa misy calendrier fanomanina meloa hiatrehana zany de eo le irarin'ny olona hoe engany mba tsy hompitaribato vilambava itsony lay fanjakana fa raha ohatra ka izay le izy de miverina amin'ny teny député fetra ny ona tamin'ny seky teo amin'ny assemblée nationale hoe inona tompoko ny lalàna afaka manasa azy raha ohatra ka tsy ny olona aty amin'ny Facebook sy ny vahoaka tsotra no mamafy lainga sy tsao fa raha ohatra ny fitondram-panjakana mihitsy manao an'izany de ity zany zao ny hoe inona no lalàna sy sazy ampiarina raha ohatra ka ny fitondram-panjakana mandika ny zavatra nambara tao amin'ny filakevitry ministra io zay zany ny andrasantsika député membre Berlin satria ino ohatra rainy raisitsika iny misy ohatra n'iny maro be any ambadika any député membre Berlin ary zay mahazatra an'le filoam-pirenena dia fatapatatra fa hoe manana calendrier manana zavatra maromaro atao de engany ka tsy amorolona kialamanjany izy engany ho an'ny organisation an'ireo antoko miaradia amin'ny fitondrana sy izy manokanao mihitsiny tsy amorolona mihoatra ny zato ao anaty trano miboka fa raha ohatra ka izany no mitranga raha ohatra ka dikeny zany de aza mametsy ny hafa satria ianao zany lay natao ohatra no mandika an'izay lalàna zay député membre Benrina de miandry ko tsika araka ny voalaza teo hoe jeritsika hoe tany amin'ny faritra atsimo andrefana tamin'ireny fotoana ireny ivela le faritra telo izay nandraisana fanapahan-kevitra manokana tao anatin'iny filakevitry ministra iny de ohatran'ny nahenao fa niry hoe
isy hetsika politika mihitsy any amin'ny faritra loatra mangoro any atoato alohan'ny farany herinandro akory azy dia miandritsika hoe aiza ny fepetra raisina amin'izany satria mitovy angezany zavatra zany nitari aza ny tanytoliara tsy hetsika politika fa araka le lazaiko teo hoe olona anankiray a tia akalaza ny tsingery-taonany a ao amin'ny toerana izay azo manokana ary manasa zay tia ny asaina no rarana noho izay anton'izay fa na eno azo fanirana eno an'izay fa ohatrany hoe misy hetsika ara-politika zany ataon'ny mpanohana ny fitondrana mivantana be tsika miresaka any amin'ny faritra loatra mangoro any raha pitso raha afaka pitso dia miandritsika hoe aiza fa raha izay kosa sarotra ekeny zany zavatra zany ny ataontsika zany a dia aloha ataontsika etraan'izao mihitsy zany samy mijerytsika ny fihetsika ny fitondram-panjakana zay manko ny tena mahadika azy dia tena mamirabe-indrina zany amin'ny hoe inona ny andraikitry ny olo-pirenena mba tsy izy foana no giazana sy ampiarina lalàna sy ampitahorina dia samy mba mijery zany ny olo-pirenena hoe ny fitondram-panjakana tokoa ve mba tena manao an'le ezaka miainga avy any aminy ohatra lehibe miainga avy any aminy dia hito resahantsika hito ny amin'ny hoe tsy amory olona kalamanjany izy ary tsy amory olona mihoatra zato anaty trano mipoka dia io tsy ny mpitondra fanjakana reny fa mimpanara-diso ny antoko ny mpitondra fanjakana zany dia tsara ihany mba iresahany olo-pirenena zany ny antony zany dia tsotra fotsiny satria tsy misy hoe ny avany mpitondra fanjakana dia tsy mitondra covid fa ny avy aty amin'ny mpanohatra na ny olo-pirenena tsotra dia mitondra covid tsy marony zany fa ny covid dia any rehetra ny covid ary tsy hita maso le fahavalony covid zay ny antony mahatonga lizy ny adroadron'ny olona ihany dia te manolavenindrina ny amin'ny hoe fa nga mpanohatra no mitondra covid mandehandeha fa mitondra fanjakana tsy mitondra an'izany covid zany satria dia efa nandinika le zava-misy tanytolo aritsika le nisakanina ny filomarikaravalo manana dia napetraka tamin'izay le hoe satria atahorana lizy a amin'ny resaka famorin'olona covid nefa amin'io fotoana io hilatsahany zay mibaiko zany a dia mamory olona tsy hitanono etsy atsira be avy tany rano vongo avy tamin'ny tomasina ny filopirenena nefa ireo olo ireo samy manana statut na chef d'état ny ray chef d'état en exercice ny ray chef d'état teo aloha ancien dia zany a le toetra le fitondram-panjakana mihitsiny zany a no tsy mety eo anaty an'izany rehetrarehetra zany avalintsika eo mikasika an'iny dia te mamirabe-indrina zavatra kely mandalo amin'saiko faniry amin'le resaka hoe sazo an'izay tsy manao vaksiny tazako any amin'ny tambajotra seraserany ny adihevitra hoe eo zany no ahitana marina hoe iza no voasazy iza ny tsy voasazy iza nanao vaksiny iza tsy nanao vaksiny satria nisy fotoana adihevitra be faniriny hoe reo mpitondra fanjakana reo zay tsy nakasitraka loatra tsy nirona loatra tamin'ny fampidirana ny vaksiny a nanao vaksiny reo sa tsy nanao vaksiny iaran'le fepetra raisin'ny préfet reo sa tsy iaran'le fepetra raisin'ny préfet zay reo mila hita bulletin de santé reo e aiza le carte vaccine dia misy an'le namonjy fivoriana tany velany dia tsy tafiditra ao anaty fivoriana raha tsy voapirofo fa nanao vaksiny nefa tafiditra ny sasany député rasy tokoa aloha député dia miandry zany tsika ianao tany Glasgow tokoa aloha ahoana mikasika an'iny député antany tena faran'izay sarotiny raha tao fivorianybetsaka zay député ny eny an-dalana aloha eny an-dalana aloha dia ny fepetra rehetrarehetra indrindraindrindra ny valin'ny testa PCR natao dia tsy maintsy atao an-tanana isak' izay mandeha PCR latsaka ny 2.70 ora alohan'ny engana hatrany dia misy a ny mihoatra be mihitsy noho ny mahazatra hatramin'izay rehefa mandeha any velany a ny taratasy tsy maintsy fenoana en ligne moa matetika za moa nametram-panontaniana hoe raha ohatra moa zany le olona mandeha mifindra firenena reny a mandeha lavitra reny tsy maintsy manana smartphone ve zany le olona dia tsy maintsy connecté amin'ny wifi satria ny akamaroany zavatra atao dia saika efa en ligne dolidoly dia rehefa tonga tany amin'ny fivoriana taon fivoriana nisy anay aloha fivoriany inona izy ny parlementaire tena sarotony faran'izay sarotiny a ny toerana efa mifanelanelana voaja tsara daholo ny geste barrière sy ny sisa sy ny sisa nisan'ny olona tena sarotiny satria raha tsarotsika le hoy teo hoe nisy fifandosoana teo amin'ny isan'ny délégation izay vokatra ny fidiran'ny délégation avy amin'ny antena miran-dolona malagasy tamin'ny fotoana farany
fantantsina anaiky mihitsy fa hoe rehefa telo isaky ny firenena de telo isaky ny firenena tao fivorian'ny parlementaire zany a tany amin'ny fivorian'ny mpanatanteraka tsy fantatro tsy haiko zay nitranga tany fa ny tao fivorian'ny parlementaire ilazako amin'ny faniry amaliko mifantany faniry hoe tena sarotiny zareo am'izay zavatra zay ny resaka hoe vaksiny sy tsy vaksiny aloha tsy antery iny atreo fa na izany na tsy zany ara manampy kokoa ny fahavitana vaksiny manampy eo amin'ny inony izy fahafantarana hoe vita vaksiny le olona fa misy a na eno ihany a amin'ny olona sasany hoe misy rehefa tsy manana ny fanaporofona fa vita vaksiny de laviny zareo fidirana anaty fiaramanidina amin'ny toerana sasany tsy feo eniko zay fa za manokana aloha za nanao vaksiny ary manetana ny vahoaka malagasy anao vaksiny fa ninninona zavatra mitranga aleo fa misy ny farafahakeliny amin'ny fiarovana ao anatin'ny vatanao manao vaksiny ary mbola tratra ihany any amin'ny firenena hafa ka ny vaksiny manko araka ny nambara de hoe tsy midika mihitsy hoe tsy ho tratra fa mampihena ny fidirana hôpitaly sy ny fahafatesana zany hoe rehefa manao vaksiny ianao zany de ambony le immunité na le fiarovana ao anatin'ny vatanao misy hatrany amin'ny 20 isanjato 70 isanjato 5 isanjato mihitsy aza ho an'ireo karazam-vaksiny 9 reo zany de dikan'izay zany na mety ho tratran'le coronavirus zany de mety ho seriserina kely fotsiny de mety hoe mikoakoaka na sahala am'zany zany de mety mafapana zany fa tsy ho tratran'le forme grave tsony ary mety tsy ho tratran'le forme modéré fa tahakan'ilay grippe mahery mandalo kely fotsiny zany iny ary iny de ao anatina andro vitsivitsy iny na ora vitsy de tonga de misava zany zay ny tombony ho an'le manao vaksiny fa saingy olo moa zany resantsika hoe tsy antery fa ho andretra zay ny anetanantsika ivatika any am'le vaovao ny tranga omaly deputé Mambrabendrina hitondrantsika lafimpanadadiana sy ady hevitra ihany satria raha ohatra zany tsisy ny fivana de androany no otokanana n'lay serana mpiaramanidina ery Ivato zay izy io moa zany de serana mpiaramanidina zay nambara moa zany fa nanana olana teo aloha teo zany ity izy ty de misy zany no hoe fanaovatsoniana fanavozana fifanarahana fitantanana n'le ravinala aéroport zany de io moa zany le serana-piaramanidina Ivato ny ao anatin'izany Sonosy be ny ao anatin'ilay ravinala aéroport zany hitantsika ity de ny serana-piaramanidina Ivato aloha zany de efa nandomboka nanao azy ny fitondrana teo aloha zany mazava ho azy Ngara Jonary Mampianina zany ary rehefa nandeha taty amin'ny 7 tafakatra teo Andriamatoa Andry Rajoelina dia saika fo vita ny 20 isanjato ny asa tao anatin'izany serana mpiaramanidina zany de nijanona hatreo le serana mpiaramanidina tsisy nikitika zany de betsaka ny adevitra tamin'izay hoe mbola misy fanadadiana momba n'io ravinala aéroport io satria misy an'le Anosy be de misy an'le Tsivato de betsaka ny adevitra teraka tao anatin'izay fa omaly aloha zany de rehefa nandeha ny resabe omaly de hoe tsy maintsy navozina le fifanaraha-piara-miasa eo amin'ilay orinasa zany zay voalaza hoe hitatana an'ity ravinala aéroport ty zany de tao anatin'izay mesaky mamaky alizy zany de hoe tsy nekena le hoe 20 taona ny tantanan'izy ireo anjany orinasa zany fa nahena de le nahena mbola tsy fantatra deputé Mambrabendrina fa 20 taona ihany teneniny nahena fotsiny le izy de nijanona tamin'ny vidiny teo aloha ny saran'io fantoerana ampiasain'ny Hermady de nambakarina arivofolo zany tamin'ny fifanarahana teo aloha izy nahena 50 isanjato ny redevance de stationnement alohan'ny fiaramanidiny ny Air Madagasikara redevance fixe ozy izy de concession zany kosa de nampiakarina 4 tapitrisa raha toka 3 tapitrisa tamin'ny fifanarahana teo aloha nakarina zany lay redevance fixe zany dia tsy maintsy tomponantoka na actionnaire anatin'ny duty-free zany duty-free ny Sofitrans ohatrohatran'izay zany le adevitra atao anatin'le izy dia hosoniavin'androany zany lay endrika lehibe ary dia hisokatra moa tena marina amin'ny fomba ofisialy sonia fomaly fa isokanazy amin'ny fomba ofisialy androany serana-piaramanidina iny Ivato ity zany le adevitsika deputé Mambrabendrina zany ny resahantsika eo anatin'izay manko de zao tsy sambany zany ty misy hoe fotodrafitrasa nataony teo aloha ka nidonginy ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny mombamomba azy
de io zany arakarak'le fotodrafitrasa sy le forme io de fitemambrabe indrina rokady ohatra ny resantsika zany de nanao le fitondrana teo aloha tam'le rokady zany le 20 kilometatra eny amborona kona atraty andrano be vava de zao no nataon'le fitondrana teo aloha satria tsy maintsy otokanana le izy vita le asa roa taona sy tapany mandray telo taona le izy 20 kilometatra de rehefa atao le izy satria le fitondrana teo aloha nametraka an'le posperana izy de nametraka an'le takela bato de président Rajonary Mampiana io zany a de nanomboka an'le asa fa rehefa otokanana le izy zany raha tokony izy anatin'ny principena continuité de l'état de le fitondrana am'izao fotoana zao no hitokana azy fa tsy azoazo ny ainy de nanao communication zareo hoe io a de efa tany amin'ny tetezamita de efa nisy fifampiresahana tamin'ny Sarkozy ny famatsimbola tamin'io zay zany resahana de raha miresaka andray izy ohatra zany RN5 député Mambrabe Ndrina le makaria Ambilobe zany de efa nametraka pospera ndray le fitondrana teo aloha de ozy izy hoe ity ny tena izy fa ametraka pospera ny esorina ndray ny takela bato teo aloha zany fa nametraka takela bato vaovao ndray zareo anefa iny efa nahazona sy nahitana fa matsimbola de nihiditra ny pratika andrareo andraso mihitsy ny aloha fa ity ny tena izy ary de zao nanaovantsika an'ity zao million de dollara nanaovantsika an'ity ao anatin'izao volana de ohatran'izay nge le tetsonerany vongo makany mananary efa nahazona famatsimbola tamin'ny banky araby io na fokoisiana zany akoatran'le mananara maro antsetra zay efa misy famatsimbola zay hita koa avy tany any Union Européenne de misy dalo sy misy tetezana atao hoany fantatry ny rehetra any amin'ny lalam-pirenena fahadimy zany rehetrarehetra zany le fitondrana ary nisy ratification na accord de prêt efa vita zany rehetrarehetra de ity zany forme hitondrany azy ity ravina l'aéroport amin'le serana fiaramanidina de vaty député Mambrabe Ndrina satria tsy hitan'izay fomba hidiranao anatin'le fiaramanidina satria tsy maintsy eo foana le anaran'le fitondrana teo aloha de nanaovana fanadidina aloha zany le fitondrana le ravina l'aéroport iny moa hafa iny zany fa rehefa mitsofoka am'izay de hoe namboarina le fifanarany zay zany no ahafahany ramose miditra ao anatin'le izy am'izay zany de tehiteny izy hoe tena misy zavatra tsy mety betabeta ao de namboarina le 20 taona na ena de le redevance fixe nakarina efatra tapitrisa fa tsy telo tapitrisa de zao no actionnaire atsika ao anatiny azy sisa de rehefa hitokana koa izy zao le gara fisandratana le riambo manambola de tsy maintsy mahita koa hoe mbola nanaovana fanadiadina fa misy ohatran'izao sisa fa vita mihitsy iny zay vao hotokana zany hoe le fitondrana zany a marary amin'ny mihitsy le continuité de l'état nefa io zavatra rehetrarehetra ataon'io na lalanaiza na trano aiza sy zavatra atao etsero dia tsy maintsy mandala le continuité de l'état daholo zany rehetrarehetra zany ary nisy adevitra teo aloha député Mambrabe Ndrina manahirana mihitsy ny fomba fiasa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao faniry satria araka ny voalazanao de tsy manaja an'izay fifandimbiasa toerana zay continuité de l'état fitohizan'ny raharam-panjakana indrindra rehefa resaka asa lehibe sy fotodrafitrasa ny resaka ravinala aéroport ny vato no nanomboanao azy de zay no anomboako azy fa raha ny tantara nge faniry ny ravinala nge tany amin'ny taona 7 nanomboka ny asa teo ivato zay mihitsy ny tantara zay ny tantaraka raha ny fanitarana ny seranam-piaramanidiny ivato ny resahantsika zahay vavolombelona ny ainany zany tany am'izany ao am distrikako nanomboka nanamboarana ny ainany io zahay namoaka ny fahazondalana tam'izany fotoana zany zahay zay indrindra nana lehibiazana an'io aéroport tonga am'izao tam'izany fotoana zany io nanomboana ka raha iresaka tsika hoe andro nisy zany andro ny filora valomanana zany aniza ny initiative aniza ny hevitra aniza ny tetikasa an'ny fitondrana raha valomanana tam'izany fotoana zany aleo azava le resaka fa ny fanelingelenana tao anelan'elan'izay no nanampitrotraka ny efa fahalavampotoana ngeza be fanatanterahana le tetikasa de taty orina le izy vao vita fa tao anatin'ny dingana fanatanterahana an'io serahana piaramanidina io de ny tarmaky ilay ilalana iandehanan'ny fiaramanidina iny ny tarina voalohany teo aminay teo a-tanànanay ny navoaka ny vato nanaovana an'io tam'izany fotoana zany ary noho ny amehana
dia tsy maintsy ny asa 420 ora amin'ny 420 ora ny kariera namoana azy be ny tanàna teo amin'ny tanànanay tamin'izany fotoana zany zay lazaiko hoe ny aina n'lay izy ary vavolombelona satria maika tamin'izany hoe tsy maintsy fitaina aingana efa tsy maharaka tsony ny seranam-piaramanidina vita talohan'ny fanonganam-panjakana isika koa nieritreritra tsy manapaka ny député Mamy Rabendrena nieritreritra ndray an'le fivoriana iraisam-pirenena dia nampiarahana tamin'le CCI sy le 5 étoiles zany mihitsy niezaka zana be mihitsy averiko tamin'ny fitondrana Ravalomanana nisy nitsirikevitra ny tarana anio ary nanomboana ny asa efa tena nanomboka ny asa faniry tamin'izany ary efa nisy asa vita maro fa nohony ny tonga ny tetezamita rehefa avy eo dia niitsoka ny asa izany napitsoka ny asa tsy fantatro fa tonga ny fitondrana tateoriana tamin'ny repoblika fahefatra dia nanoa izy dia io raha mahita io vita tamin'izany fotoana zany angely asa efa talohan'ny taona 2024 ange vita io asa fa eo mihitsy le manahirana ary ny tena mampalahelo amin'le izy mampiome faniry dia lasa fomba fiasan'ny ambara tonga mpitondrana rehetra amin'izao fitondrana iainantsika izao io zavatra io mialatsina fa miresaka ny any an-tanànanay foana satria any le resaka resahana fa misy tobina gendarmerie zay efa nataonay fony zay be ny tanàna tany amin'ny taona 24 ny vita efa ny asa efa nitokanana mampatsiaro mantsy le tantara faniry teo le tetsy amin'ny rokady ny arivo dia efa nisy takelaka fahatsiarovana amin'ny fitokanana ary efa nampiasaina ny baikona ny gendarmerie tetsy rehefa nambojanarana meny plan ary orinasa mpiara-miasa amin'ny commune fiadidinan'ny commune tamin'izany fotoana zany eo an-tanàna no niantoka ny tany sy mifanorenana ny trano zany hoe aotra ariary no mivoaka tamin'ny commune nahafahanana tanteraka an'izay toby zay ary efa niasa fa noho ny tonga fitondrana tetezamita dia nakatona indray le izy dia volana vitsivitsy lasa zay sokafana indray le izy miverenana ny lokona vaovao dia tokanana indray dia nongotana le fahatsiarovana le fitokanana tany aloha tamin'ny andronay dia nasiana plaky vaovao vao nitokanana le izy eo an-tanànanay ho azy faniry misy olom-bavam-bahoaka roa eo amin'ny distrika Nambohidratrimo fa ny anankiray dia solom-bavam-bahoaka anankiray no natsonana natrika le fitokanana le izy fa za zay solom-bavam-bahoaka avy aty ampanohitra ary be ny tanàna tamin'ny fotoana nahavitana le asa tamin'izany fotoana zany tsy nampahafantarina le izy efa amin'ny ambara tonga rehetrarehetra tsy mampanina le izy hoe verina sokatra indray zay zava-dehibe amiko rehefa nikatona tamin'ny androny tetezamita fa le fomba fiasa mihitsy mampiome faniry hoe efa manomboka any amin'le rafitra ambany mihitsy ny olona io fitondrana io efa manana an'izay fomba fiasa zay ary imezany ny olona fotsiny dia iverina amin'le zavatra amin'ny akapobe ntsika hoe continuité de l'état dia ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia savihana daholo ny tena mahamay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao faniry raha ny fijeriko dia ohatry ny efa tonga ilay fitaom-pitokanana dia vanim-potoana anaovana fitokanana lava reny mandra-patonga ny tao-pifidianana angamba teo aloha teantsika taona fametrahana vato fehizoro izay natao nanana endrika fitokanana mihitsy tamin'ity fitondram-panjakana ity nahitana an'izany hoe rehefa mametraka vato fehizoro dia tena feto be popoka mihitsy dia raha ny tokony ho izy faniry reny vato fehizoro napetraka reny no asesy tokanana ny zava-bita nefa rehefa avoaka ny lisitra hoe firisan-jato tamin'ireny vato fehizoro napetraka reny ny tratra ny tanjona tanteraka ny tetikasa ny resaka an'izany tsika teo aloha tsy fananana tetikasa ny zava-dehibe fa ny fahavitan'ny tetikasa anankiray ary ny fiatraikany any amin'ny fiarahamonina fa miandritsika hoe mba ireny zavatra nanaovana vato fehizoro reny ve reto asesy ho tokanana atao anatin'ny taona vitsivitsy manaraka reto dia gaga tsika mahita fa tsia fa ny zavatra vita ny tany aloha ary tany amin'ny 5 taona lasa tany ambadiko ny 10 taona lasa ao ohatra miresaka ravinala tsika teo fa zany tetikasany farantsana zany farantsana dia ny faritra mampifandray faritany renirano ny kopa andalovany renirano ny kopa mampifandray ny distrika Anarivomamo sy ny distrika Nambohidratrimo mahitsy be vomanga ao amin'ny commune Pantokana moa zany ny tena misy ny farantsana farany atsimo sisiny atsimo amin'ny commune Pantokana ao no misy amin'ny farantsana io tetikasa io koa nefa tany amin'ny taona 9 sy 10 ny ainga fa nohony fanonganam-panjakana
dia zay vita tao dia nyandro tao efa nitsangana ny pilian'ny tetezany pont barrage le tetezana epitany efa voapetrapetraka ny fatra fa niasa tao ny orinasa ideleka tamin'izany fotoana izany talohany fanonganam-panjakana tamin'ny andro flora valomanana nyraisin'ny nijanona indray ny asa tamin'ny andro ny tetezamita le tetezamita tena nanajanona asa be deabe a dia nyraisin'ny fitondrana rajonary mampianina indray fanohizana ny asa nandritra ny 5 taona manaraka asa tena faran'izay goavana io dia miandritsika hoe anahoana ny toyny amin'izao fotoana izao betsaka ny zavatra toy izany fa tsy tsara ny tiana horesahana ao anatin'le izy fotsiny dia hoe miandritsika aiza ho aiza ireo vato vezorona petraka tamin'ity fitondram-panjakana ity dia ny zava-misy a izay hitatsika amin'izao fotoana izao koa faniry tsara milaza azy dia miezakazaka koa ny fanaovana fotodrafitrasa azo lazaina hoe madinika mety ho vita tao anatin'ny herintaona 2 taona zao ny resaka teto-bolam-panjakana atsika teto tamin'ity volana ity sy volana lasa teo zay ny zavatra voataratra ao anatin'le teto-bolam-panjakana hoe raha ny teny zahay hoe tsy ilay heverinay fa maharary amin'ny vahoaka tsy ilay heverinay fa maika amin'ny vahoaka no maika amin'ny fitondram-panjakana hitataratra ao anatin'le teto-bolam-panjakana fa ilay fotodrafitrasa anehoana fety amandanonana amin'ny fitokanana alohan'ny taona 2024 zay ny mahamaika fa tsy ilay sosialim-bahoaka tsy ilay fiainam-bahoaka vokatry ny krizy mifanesy ary tazatsika hitatsika taratra amin'izao amin'ny ainatsika amin'izao fotoana izao ny ho avy amin'ny taona 2024 fa vao maika zava-doza mihoatra noho ny amin'izao a satria tsy misy ilay metraka amin'ilay tena fiainana andavanandro mponina fa ny razafy manatany no ezaka zahany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ya zay mihitsy le satria izy koa ohatry ny tereny zany le fitondram-panjakana amin'le vavany satria le izy manko de pitema amin'ny rahabendrina zany a raha ny zava-misy zany dia teny le fitondram-panjakana hoe tsy maintsy vita amin'ny farantaona na tsy maintsy atomboka amin'ny farantaona ohatrohatr'izay foana manko le fomba fiteniny zany tereny le zava-misy izy tahaka n'le hoe tsy maharitra 4 volana izy dia manononona sifle izy dia diso zany le kajy ataony le fitondram-panjakana io zany satria ny manery an'le fitondram-panjakana dia le calcul 2023 zay ihany manery azy zany dia eto aloha zany tsika hiara hitazana satria tapa-bolana sisa androany fa 9 volana desambra raha ohatra hoe ampiana 5 andro a dia tapitra zany a ny volana desambra dikan'izay lay fitondram-panjakana amin'ny teny any hoe raha ohatra ka tsy vita io dia miverina an'izy hoe raha tsy hatomboka amin'ny farany taona io dia tsy hanao politika dia ho hitantsika eto hoe hanomboka amin'le RN13 ve sa ho fatora ny vavan'le fitondram-panjakana dia tsy maintsy makany atsimo aloha hametraka vato fototra ihany pozipera kely dia ametraka an'izay sy ny sisa fa na izany aty zany dia miantony eo aloha zany ny asa ohatran'izany lay hoe tsy maintsy votaina faran'izay aingana le voarapida avary meritsy atosika makato ino ty antotam-penaka misy zavatra marobe zany manaitra azy dia zao zany terena mafy izy amin'izao fotoana zao dia pitema amin'ny rabendrina satria itsika midradradratra fa izy ty flyover anao dia mivoraingana dia le conseil des ministres satria efa koule mandeha le fotoana dia raikitra indray aloha le flyover resahana indray le amin'le causena utilité publique ave zany sa inona moa ny adevitra mikasika an'le flyover mandeha any efa resahana le flyover dia resahana indray le transport urbain dia io le téléphérique mandeha zany hoe iazakazahana mafy zany rehetrarehetra zany moa zany mialatsiny anareo any mifaritra fa akoatra ny zavatra nyresahako teo le resaka RN13 dia ho anatananarivo daholo transport par câble téléphérique transport urbain amin'ny alalan'ny le fiaran-dalamby ho eto Antananarivo zany manomboka any amin'ny garandiana zany jusqu'atreny Ambohimanambola eny 12 kilometatra eo na mahery mihoatra an'izay ny resaka voarapida etsy ameritsy atosika maiketsy antotam-penaka flyover Antananarivo daholo zany resahantsika zany satria mahafantatra le fitondram-panjakana hoe milatsaka le code de popularité ary inga fantany iainany io hoe
de tsy hita le izy moa tena teny député membre Rabenrina teo le izy hoe zavatra ao zay vita ao anatin'ny herintaona sy roataona herintaona raha moa hiazaka za mafy de lasa misy manao kivazivazy any anaty Facebook any hoe misy pavé vao vita aty aminay ka sao de tokony hidina ty mifanjakana hitokana azy satria lasa mampiseho izy amin'izay fotoan'izay hoe tena mba miasa le fitondram-panjakana de io na mbola hoanina tsy hoany aloha de mba avoaka kely any ao anatin'le filakevitry ministra ny am'le hoe efa anomboka flyover ka le tana masoandra raha tsy hita zay fandeha satria le vahoaka ao tsy mahabe omby de tezitra indray am'izao fotoan'izao mbola sy tafengingy le tana masoandra lay 50 000 logement ngamby izay député membre Rabenrina zara fa misy 800 logement vita am'izao fotoan'izao le miamia mbola phase 1 no voapetraka mbola tsy tonga any amina mbola hiditra phase 2 le sarina voaka amresaka miamia raha fijery ko azy nanahitra mialatsiny an'le fanaovana fanatanjahantena ohatrany nasiana tapis fotsiny de napetraka le izy de nandalovana de nalaina sary vita ve filaza zany ka io zany tsisy valaka ny ohatran'le hoe mila mampiseho le président izy nge tena maro be ke le fotodrafitrasa goavambe mamatitra ny tenany eo anatin'le izy député membre Rabenrina le porny Thomasina zao tsy projet any ny extension porny Thomasina fa tia ny tenenina le izy anazy de mbola vo vita mbola tsy vita nge le asa efa nitokana mbola tsisy atsasaky le asa koa rehefa mbola miditra anatina phase 2 de fa lasa izy mitokana an'le izy monsieur président tena hafahafa mihitsy nge le zavatra mitsange ohatran'izany am'le resaka le iny ty le hoe anao an'le autoroute de 150 km Ambatondrazaka mbola tsy vita RN5 mbola tsy zazalalana hoe ahoana le RN5A ahoana ihany koa le aty amin'ny RN6 ino koa nefa tetikasy efa taloha iny le tafiditra tao anatin'le tetikasy hoe tatom Antananarivo Toamasina Madagasikara zany hoe tetikasy efa talohan'ny fitondrana teo aloha kory ary iny ary ny étude no efa vita taloha be fa mbola simba ny zava-nisy teto Madagasikara miverina taty aorina resaka tanamasoandro ianao teo no izany fitondrana amin'izao fotoana izao natambatra ngereo e ny tatoma sy ny tanamasoandro teo sy le saika atao teo Ambohitrimanjaka fa nahita ny zava-misy ny mpiara-miombonantoka tao anatin'le izy de tsy nahita tsy ho azo atao mihitsy manatanteraka an'io hoe le projet anankiray tetikasa anankiray tatoma izay mampitohy Antananarivo amin'ny Toamasina amin'ny alalan'ny Mikidana de ho atambatra ampidiry terena fotsiny ampidirina ao anatin'io ilay fanajariana iny fananganana tanàna vaovao saika atao teo amin'ny lemaka Ambohitrimanjaka ohatra zany le fomba fiasan'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao le izy zany le fanjakana manko te hiazakazaka tena ampiseho mihitsy ny hoe miasa izy de mitona amin'ny poto aloha ataontsika amin'izay le izy satria so de zay no hoanina anazy satria tsy mandehana am'izay tokony andehanana le izy mametraka izy zao hoe zay de tena manao le extension le porny Thomasina zika manao anazy miaraka amin'ilay fanatsarana le lalam-pirenena faharoa le lalam-pirenena faharoa tenen'ny président de hoe tsy maintsy ataonareo ary hoany ako ijery an'le fanamboarana an'le lalana io izy io mbola bloqué le lalana mbola sahirina am'izao fotoana izao de hitantsika ihany koa le hoe aty Thomasina inona moa izy ny olona nitokananao por mbola tsy vita ka mbola tsy vita le izy ary le izy tsy hoe izy nanao an'le izy fa tokony anaiky an'le principe na continuité de l'état de zao ny resahany hoe ampena vidim-piainana indray vidin'entana ny fahavitany le extension le por tena théorie hafa mihitsy zany resahan'ny président zany le extension le port fantatsika tsara fa anisan'ny matanjaka indrindra ty amin'ny onasa Océanie Indienne ny porny Thomasina io ary anisan'ny tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena ty Afrika amin'ny fivezivezen'ny entana fa raha miresaka fidinana entana ianao mbola adevitra indray zany mbola miadevitra an'le u-value ianao miadevitra an'le service de valeur ianao eo anivon'ny douane mbola miadevitra amin'le resaka etra samihafa ianao ety anivon'ny fitaterana sy ny rehetrarehetra zay nge fampidinana vidin'entana akoatra ny fanatsarana vokatry ny tatsazy zezika an'resan'ny député Rabekizana teo fa tsy hoe rehefa ataony extension port de mena le vidin'entana le koa an'le transport maritime tsy miova tompoko $3000 lasa $10,000 izy am'izao fotoana izao tsy miova iny satria iny navelan'ny nataon'ny Maersk iny sy ny ataon'ny MSC sy ny sisiny inona ny hoe ampena vidin'entana amin'izany ny atao angamba de hoe ampitombo an'ireo destination na am'ireo fandalovana ty Madagasikara angambana
de lasa mba tsaratsara zany le vola miditra amin'ny alalan'ilay etratsika zany sy frais de manutention zay indrindra de mba misy vola zany mba kirakiraina matanjaka zany satria efa fantatsika moa zany fa misy spaty ao de misy mictsl ao de misy ny smmc de mba tsaratsara zany le resety ao zany de mba mampiodana tsara l izy eo amin'ny vonle doanina sy le etra zany am'le volam-panjakana zay le raharaha ka raha mijery an'izao zany tsika deputé membre bendrina fatoran'le vavana ataon'le fitondram-panjakana satria le 2 dia efa inona moa zany le izy efa fanomanana le fifidianana 2023 de efa ataotaony tsely eo daholo le lafin-javatra deputé membre bendrina maraparanazy tsika zay mihitsy le izy arak'le voalazanao teo hoe le théorie mihitsy ny samy manana ny fomba fijery tetsika rehefa nresaka hatramin'izay de le notion mihitsy ny samy manany azy resaka démocratie tsika nresaka zavatra isan-karazany tsika zao tsika miresaka ny lafi ny ara-toe-karena tsy ao anatin'lay ataontsika hoe règle de l'art-tsony mihitsy fa samy mamorona zay tiany holazaina ny fitondram-panjakana ary tsy gagitsika raha ohatra ka tsy mipaka any amin'ny tanjona zay ikendrena azy ny zava-misy rehetrarehetra tsy gagitsika raha tohatra ny tsy toteny tsony ny fitondram-panjakana ary tsy gagitsika raha ohatra ny diso lalana ifandehan'ny raharaha-pirenena sy ny fampandrosoana ny firenena amin'ny akapobeny deputé membre bendrina maranazy tsika ianao aloha zany mahatompona andraikitra ambony anao anatin'ny antokotiky madagasikara ataontsika indray mibangy tokana ihany zava-misy amin'izao fotoana zao ny sakatsakana natao tamin'ny antokotiky madagasikara tany toliary iny teo ihany ko na tiana na tsy tiana zany reo lafin-javatra maro zay manahirana zany satria tsy toliary rery fa saika fikidina tamin'ny beza sy amin'ireo lalany filohan'ny antokotiky madagasikara ny antokotiky madagasikara koa ia tsy andaniny tsy taraitana mepaka amin'izany eo anatrehan'ilay hoe sakatsakana sy lay resaka inona moa zany faminganana samihafa fa manao ny redynamisation de tsika zany mare am'izao fotoana zao ohatra hoatsy avara-drano lasora zao de anao redynamisation ngeza be mihitsy eo amin'ny espace relation eo zay mampita ny afatra hoe tongava ho an'ny mpipetraka tima ho alasora eo vaovana vitany azy de tsy atalata amin'ny volon'ondry manao ny azy io ihany koa ny area votovolona ho any atsimon-drano maro be mihitsy izy mandeha am'izao fotoana zao ny any avaratra ny any atsinananainy ihany koa de efa manana ny calendrier ka te antany kely ny deputé membre bendrina alohan'ny amaranantsika anazy ny fahasalaman'ny antokotiako madagasikara eo anatrehan'ny sakatsakana sy ny raha matahora zava-misy de zao arak'ilay teniko farany teo any amin'ny lalana tsy izy mihitsy no andaniny ny mpitondra fanjakana ny fotoanany loza mandany andro manaraka ny alehan'ny antokotinina fotsiny mandany andro manaraka ny alehan'ny filora valomanana fotsiny fa maninona raha samy manao ny andraikitra tandrify azy ny antoko-timo mange ny antoko-tiako madagasikara antoko politika mitsangana ara-dalàna ary averimberitsika foana zany fa antoko velona ary ankoatran'izay de tafiditra ao anatin'ny ankolafiny fanoerana zay rafitra ara-dalàna mitsangana eto madagasikara zany rafitra ny fanoerana zany ary averiko foana fa raha ainy ny fitondram-panjakana raha ainy ny mpitondra fanjakana no mampiasa n'izany rafitry ny fanoerana misy zany de nataony hanatsarana tokony mahavita fitaovana anankiray hanatsarana ny fomba fiasa zany ho an'ny fampandrosoana madagasikara fa laha ny andro manohitra sy manenjika amin'ny mpanohitra fotsiny nataon'ny fitondram-panjakana raha reny zavatra nitranga tany toliary reny de mbola manam-pirofo zany ary mbola manam-pirofo an'ilay lazaintsika hoe diso matahotra be loatra ny mpanohitra tsy natao ampitahotra fa natao ilaza ametraka balizy eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena fa ny mpitondra fanjakana tsy may mitrandraka an'izay mba hahafahana manatsara ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeny hoy ianao manaona ny fahasalaman'ny antokotimina miverina tsy kelikely amin'ny tena heriny tany am-boalohany izy zay ny tanjona tsy nisy fotoana mihitsy nakely araka nampangina ny antoko averiko fa raha samy antoko politika teto madagasikara rehefa niala teo amin'ny fitondrana ny antoko-tiako madagasikara nanana olom-boafidy maro foana tamin'ny ambaratonga-drafitra rehetra nandritra ny fotoana tsy nahateo amin'ny fitondrana ny antoko zany hatramitsika miteny zao fa tsy ohatra ny antoko zavatra nitranga tany aloha tany hoe
hoe tonga de rehefa miala amin'ny fitondrana de manjavona aloha mandritra ny fotoana maro misy ara tsy tafaverina tsony mihitsy fa ny atoko tiako Madagasikara de ataoko ny aina ataoko velona ary ataoko resy lahatra amin'ny fotokevitra ijorony ary nahataiza ny mpikambana aminy ka mahatonga azy mbola velona hatramin'izao salama tsara ny ataoko ary miomana amin'ny fiverenana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena eny ara zay ara fa de makasitraka ny député Mamy Rabenrintsika maromaro zay adevitra ny resahana teo zay resaka momba ny Covid-19 de resaka momba ny seranam-piaramanidina Ivatsika sy ny fifanarahana Ravinala aéroport zany rehefa miresaka am'izay moa zany de fifanaraha-pitantanana zany mahakasika Nosbe sy Ivato zany lay seranam-piaramanidina vaovao namboarina ny resaka mahakasika an'ireo tetikasitsika zay zahana iazakazahana am'izao fotoana zao satria efa akaiky ny fotoam-pifidianana ary dia andresaka ny antoko tiako Madagasikara mahatompona andraikitra lehibe azy de misaotra député Mamy Rabenriny. Misaotra antsika naharitra ny eniny fandarana hatreto fandarana mbola tsy tapitra akory mbola misy vahiny manam-bahiny fandarana androany fa izaho manokana noho ny asa mbola mandeha ny anivon'ny anteny miery indrindra izay farana rapitso tsara mampafantatra an'izany ny farana rapitso ny fivoriana ara-potoana faharoa eo anivon'ny anteny mieram-pirenena tapitra rapitso ilay 90 andro nazavaina teto tany am-boalohany dia mbola anenjika kely ny asa faraparany miandry ihany fa dia mirary soa antsika rehetra manao veloma antsika rehetra tompoko eny ary de omendalana satria sady questeur fahatelo ny anteny mieram-pirenena izy no solombaboaka Madagasikara voavidy tetsy Ambohidratrimo no fatatsika ihany koa fa manana andraikitra goavana satria secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara ny député Mamy Rabenriny nambara teo fa nisy vahiny resako tamintsika hoe Andriamatora Kotonandrasana Jean-Claude ny tokony vahiny de ho an'ny fandaminana zany de misy fandaminana indray zany miaraka amintsika eto ka ny filoha national ny tanora RMDM frérot no iaraka amintsika raha lay vahiny frérot zany na l'homme noir araka ny fahafantarany be sy ny maro azy moa zany no miaraka amintsika eto frérot moa zany de diso fantatsika loatra zany amin'ny hoe parka ny RMDM azy izy ihany koa de anisan'ireo mpanao politika zay tanora mihetsiketsika mihitsy amin'izao fotoana zao satria dia ny RMDM dia saika hita foana amina visibilité amin'ny mampanohatra azy moa zany fa ny tanora RMDM amina visibilité rehetrarehetra dia maneho hevitra rehefa amina trangany raharaham-pirenena miteny amin'ny zavatra rehetra tsy mety tokony hitenenana maneho hevitra amin'ny rehetra fomba fanehoan-kevitra zany ary dia mandray anjara ihany koa amin'izay mety hoetsika sy tolona ahafahana zany mampiseho zay asa lehibe mampanohatra zay miarabanao Andriamato président ny jeune RMDM frérot miaraba tompoko ary voalohany teny aloha miaraba ny voaka malagasy zay manjohy anay amin'izao fotoana zao ary miaraba koa ny tanora rehetra manerana ny nosy zay mahatsapa-tena fa voan'ny tsinjy azolena amin'ity fitondrana misy ty dia matoma tonga eto ny tena be dehibe ny vaovao azo resahana mahakasika ny raharaham-pirenena sady mahakasikasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny tsy ho haintsony ny angina zany fa tsy maintsy miakatra amin'ny tony tele azo lazaina hoe misokatra ho an'ny vahoaka malagasy reto ny tena rehefa misy zavatra efa tena tsy laitsa ny vahoaka sy tsy laitsy ny tanora eto Madagasikara ka faly miarabanao Andriamato Faniry ary misaotra amin'le fanasana président tonga eto moa ianao arak'izay nresahanao zay hoe misy ny vaovao maro be misy ihany koa ny zavatra zay efa tsy zaka ntsony fa tsy maintsy maneho hevitra voaingana ianao no rehako tany amina onjam-peo tsy miankina naneho hevitra eto indray ianao amin'izao fotoana zao zany mivahiny eto amin'ny miara-manonja za mino fa mahita ny zava-misy ianao amin'ny akapobeny eto anivon'ny firenena aleo tonga de vataniko aloha le izy ny position ny tanora RMDM manoloana n'izao raharaham-pirenena tena hoe tsy mitsahatra mitotongana zay tsy izy zao ny fahampitehan'ny fiainany vaoka ary ny vidim-piainana moa zany de miakatra zany hoe ny vidim-piainana miakatra ny fahampitehan'ny vaoka zany de mitotongana arak'izay resahan'izay ka ianareo ny fahafantarako azy dia anisany miteny foana amin'ity hoe tena tsy zaka ny vidim-piainana tsy zaka zao zavatra mitranga rehetrarehetra zao frérot inona fijerinareo sy ny position-nareo amin'izao alohan'ny tena hideraka amin'ny famakafakana ny sy fanehoan-kevitra eto amin'ity tele ity de tsy ho hay aloha ny tsy araban'ny filoha-jaina Marc Ravalomanana satria araky fahitantsika azy teo tsingerina tamin'iny alahady iny ny taona nahaterahany
ataoko agnama mbola tsy tara zay atao amin'ny tanora remdem na de efa nandefa message manokana aminy a mba maneho hitan'ny vahoaka koa ny firareatsoa sy ny fiarabana azy amin'iny fitsingerenana nataony naterahana iny. Iny moa araky ny lazaina teo iny a ny amin'ny politika dia safidy izy io na manafaniry zahay reto zany a safidy ny antsoina hoe RMDM zay. Ny RMDM tompoko a mazava tsara tsy eo amin'ny hery afovoany zay fa mpanohitra. Zay koa nefa raha mpanohitra tsy le mpanohitra be fahatany araky filazan'ny sasany azy fa mpanohitra lalitsaina ary mpanohitra mitsikera rehefa mizavatsy hoe ary ndraindray ary manolo-kevitra raha ohatra ka mba mihainy le mpitondra. Fa indrisy nefa ny zava-misy namana faniry zay tsy maintsy iezana mpahalalana vahoaka malagasy a. Misy fampitsaivana kely tiako tsahivina am'le zavatra niseho teny amin'ny 13 mai dia fampanjaisiko kely am'le zavatra niseho tany Tiliara. Raha ny zavatra niseho teny amin'ny 13 mai iny a ny zavatra tiako tenena anatin'izy iny a de tsotra. Efa ela izahay mpanao politika zay lazaina hoe atao amin'ny RMDM efa nanao antsoantso ihany. Antsoantso efa ela be mahakasika an'ity tsy fanjariany vidim-piainana ty fa tena efa tsy zakany vahoaka ty. Fa indrisy nefa zava-misy namana faniry vahoaka malagasy tokony tsapatsika zay fa hoe niezana niniana tsy nienoina mihitsy zay satria mazana moa zay saky ny mamoaka hevitra mitsikera dia tsotra ny avaliny atsy andaniny hoe mpanohatra reo a mpitsikera reo malay anay reo miteny zavatra diso reo a reo le malailay finosana de tsy nitsatsa zay fa niezaka naneo an'izay hevitra zay foana. Taty aoriana nefa nisy koa ny antsoantso nataon'ireo mpiaro ny zony mpanjifa. Dia maro angamba ny olona gaga tanatin'le izy fa ny vatantenanay dia tonga teny amin'ny 13 mai en tant que hoe responsable citoyen responsable anatin'izao zava-misy zao. Ny mpanao politika tompoko dia mpanjifa izy io ary izy a anisan'ny citoyen tompony anjaikitra responsable anatin'izay zavatra misy eto amin'ny firenena. Ka raha natao iny antso iny satria betsaka tsy maintsy ezana zavaina zay na manafanifa betsaka ny olona mitondra tsikera io nzay fa taingenan'le mpanao politika teny amin'ny 13 mai tsy nitaingina fa manao politika zay tsy ohatran'leo amin'ny fitondrana le tsy mieno. Zay zany a rehefa misy faneho-kevitra ataon'ny vahoaka na maro anisa na vitsy anisa dia anjarana anjaikitsy ny mpanohitra ny miaino an'izay a alahelom-bahoaka zay a mba hahafahanay a misaintsaina tsy mitondra vahaolana anatin'le zava-misy eto amin'ny firenena. Ka tonga teny tokoa ny vatanteranay amin'ny mahampanao politika anay sady citoyen responsable de nieny tokoa tsa zahay a ary naneo hevitra amin'ny mahampanjifa zay. Iny zavatra iny moa zany eto de fa manentana sahady a ho antsika rehetra mpanao politika aza vezivezin'olona ao amin'ny fitondrana ny saitsika rehefa misy zavatra ohatran'ireny a manana diditsika miainy tongava tsy misy mitaingina zany fa tsika kosa rehefa tonga eny de mipetraka amin'ny mahampanjifa atsika amin'ireny zavatra ohatran'ireny satria tsika natao iaino ny ao amin'ny fitondrana koa natao ihany fa izy moa mazana tsy tia miaino zay izy a ary tia mandika vilana zay zavatra zay tsy maintsy ampahalalana antsika vahoaka satria zavatra niseho teto amin'ny firenena le izy ka androany tena mba manana fotoana ahafahamanazava an'izay satria miroiroisaina ny vahoaka mahita ny fahatongavanay tena amin'ny zavatra iny. Ka io zany raha alaiko ohatra tsotsotra de tsotra ny zavatra niseho namana fanidy de ny hoe io ohatrany hoe zay reto mako a amin'le mahavahoaka tsotranay zay mazana rehefa mandeha manao voyage mandeha taxi brosy zay reto inona ny zavatra miseho namana fanitsy vahoaka malagasy ohatra tsotsotra ty azahoanareo le zavatra ndreo a rehefa mandeha amin'ny taxi brosy reny a mazana rehefa nelanelana eny de misy antso ataon'ny olona anankiray ao anatin'le taxi brosy hoe olombelo tsy akoho tianao besoin zay olona zay zany ao anatin'izay besoin zay nefa tsy ariteny daholo ny olo ao anatin'le fiara fa inona ny zavatra miseho rehefa mijanona ilay fiara inona ny zavatra mety tsy azo lazaina mahagaga fa manao ny besoin rehetra le olona atao anatin'le fiara na dia tsy ny antsoantso ary tiako tenena am'izay no anatin'izay ohatra zay de tsotra ny antsoantso ny mpanao politika mahakasika ny vidim-piainana teto Madagasikara fa ny eritseritra zany lay mpitondra fa le mpanohitra ihany io miantsoantso mahatsiaro nona sady mahatsiatso aran'le vidim-piainana
indrisy anefa le mangina maro anisy atao anatin'le fiara ka izy ty efa tena tianao besoin koa izy io tsy miteny izy ndraindray le chauffeur mety menatra izy na matahotra satria arakaraky le toetran'le chauffeur koa efa fankahita koa moa ena mpandehanana eny ty chauffeur ty ohatrany manahirana be le miresaka aminy fa mitovy am'izay tsisy valaka ny zavatra miseho teto amin'ny nataon'ireny mpiarozony mpanjifa le antsoantso efa nataona ihana nge no nataony zareo e ka ho fahadisoana ve revaoko malagasy raha mba nisy mpanao politika tonga teny amin'ny mahampanjifa ka zay entiko anentanana anareo mpitondra io le be marenina io le mody adala io nareo reo mba mividy an'izao fiainana lafo zao ary misy aminareo reo koa de sahirana mba miaina aminay eny amin'ny fiarahamonina fa rehefa nareo tsy ho tonga eny aza tonga fa ny olona tonga eny aza tsotraina ary aza vadika politika kosa ny zavatra madio e zay teny tsy niteny hoe ovay ny seni na esona ekena fa zany alahelinay mpanao politika ary tsy maintsy ho takina zay amin'ny mahampanao politika anay fa tamin'iny andro iny a fanjifana tompo ny teny a hadisoana bevata ho anareo tao amin'ny fitondrana no tsy tonga teny ary tsy mahagaga an'le mpiarozony mpanjifa koa fa nareo le olona tsy mieno nareo manao be marenina foana anareo le mahazaka manao santiravy satria no ny fitiavanareo le filoha de nadianona nareo de tapenanareo vavanareo de ho fatinona eo nareo na dia anatin'ny fitondrana ka zay zany mila azavaina zay zavatra zay namana faniry satria misy olona miroiroy saina zay zany a be de be ny zavatra azo lazaina raisiko manokana am'izay zany a ny zavatra niseho taretiliara namana faniry tamin'ny farany herinandro ny zavatra tiako hotsipiana aloha fantatsy ny vahoaka malagasy zay me anjoy antsika am'izao fotoana zao a alohana aloha amin'ny noarana aloha azadiny fa zanaky toliara zanaky toliara aloha aloha amin'ny noara mako rehefa teto Antananarivo tiako tenena am'izay de tsotsa za mahalala ny toetrany olo tiliara mahalala ny fombafomba ny tany ao mahalala ny fiampiainany vahoaka ao zavatra misy anefa dia noho ny fahalalana an'izay mahatoliara ny toliara zay a diso fantatsiko ny fiaimpiainan'olo ao sy ny toetran'olona ao zavatra niseho tamin'iny alahady iny de tsotsa ny olo toliara zany rehefa misy atezerana zay izy ka izy tezitra amin'ny olo anankiray zay hitany hoe manahirana anazy ny fanehoan-kevitra amin'ny olona io mazana izy a fihetsika ohatran'ireny azy nazary izy tonga amin'iny a mitovy amin'ny olo karazana hoe fampiantsoantso isan-tsano mihitsiny ny olona ao zany misy toetra tena itovizany zay izy zany rehefa mirona amin'ny zavatra anankiray a ankasitsahany de karazana hoe ny fampiantso nefa tsy ny fampibipa mihitsina tonga de mitovy le hevitra mahatsatrany antrany amin'ny 70 isan-jato na 5 isan-jato indrisy anefa zava-misy miseho am'izao fiainana iainany vahoaka am'izao fotoana zao zay miainany vahoaka ny toliara de tsotra danga ny vidim-piainana tsy misy ny rano tsy misy mahazaka ny herana am'izao fiainana zao de mitovy hevitra zany vahoaka ny toliara anaty zavatra zay ka rehefa tonga tany filoha marika zay namarika ravalomana zay filohan'ny RMDM sady mpanorona ny tim vahoaka ny toliara koa efa tsy manana safidy izy anatin'le fantsana misy azy tsy manana piahy intsona iza moa no eritseretiny ay azy tsy maintsy filoha marika ravalomanana rehefa tonga tany filoha marika ravalomana iny ny fomba anankiray nanehoany am'izao fitondrana zao fa efa tsy miaraka aminao intsony zahay a efa tofoka zahay a am'le fampanantenana poakaty zay de azo ilazana azy ka nadia nandany anao 7 isan-jato izahay tamin'ny fifidianana teo za tsy miditra hoe alabatona tsara efa tsy antsonako zantsika zao hoe dia porofoinay aminao a fa 7 isan-jato nzay koa zao a no miala anao zay zany le sary nisy message iny zany message satria tsy nisy tafapetraka tany atokantrano mihitsy ny olona namana faniry hitatsika amin'ny sary izy le miparitaka an'iny ane miparitaka manerina ny fokotany dia tokony ataon'ny fitondrana de tsotsa hoe raha mbola manana fotoana izy hanjay lesona de manjay lesona fa za aloha mino hoe efa kely ny sanjilany hanjay lesona am'izao fotoana efa kely koa le fotoana ary ny vahoaka toliara rehefa mitsotratra ny tsy voasakanao na dia zaranao 20 gony isan-tsano izy manoatra an'io izy efa tofoka tsy vitanao tsony io satria izy efa nitenen'ireo zao toliara tsy ampianarina ny hoe politika ao tiliara zany ao rehefa tiny de tiny
ka ny zavatra ohatran'ireny zany nambana faniry de tsotra misy ohatra koa zany ampatsahiko ny vaoaka malagasy a raha nisy ny olana tamin'ny fotoan'androny nisy karazana zay anniversaire zay koa tany andafy izy io de nalefa tamin'ny télé privé anankiray teto Antananarivo atako angamba mahalalana mihitsy ny ao anatin'ny fitondrana zay tantara zay anniversaire ny président Ratsiraka zay mihitsy le izy de inona ny zava-nisy nisy tsy fakatoavana ny tany an-daniny a tamin'ny famoahana an'le horonan-tsary satria zavatra ohatran'ireny moa namary faniry misy lesona azo notsoahana zay indrindra zay mihitsy no mampiavaka ny filoha marikaravalina am'izao avaninandro iainantsika zao nainan'izay lesona izy ary zay koa le maha olombelona ny resaka nisy président tao Toliary zay le maha olombelona président zao a ny zavatra mahafaly efa tafahavana tsara vaoaka ny Toliara satria ny diabolisena namana faniry a aleo tonga de tsotra zanaky ny Toliara le miteny tsy hoe izy ny faran'olo ratsy fa manana tsaikefa mifanaratsian'olona zay zao fitondrana zao tamin'ny fotoana zay de ny diabolisena ny vaoaka ny Toliara natao zay ankaratsianan'le filoha indrisy anefa zava-misy a mifanohitsan'izay fa tonga tany président tamin'le anniversaire faly na zahay zanaka ampelezana tia Toliara ane de faly nahita fietsika ray aman-dreny manana fietsika ohatran'ireny tena mandona ny fo le izy hoe kay mbola misy ray aman-dreny a matsiaro an'izany fa fahatsiroan'izany matsiro zany fitiavana zany eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny dia nisy famatoram-piakatiavana tao zay famatoram-piakatiavana zay namana faniry tsy ho raraka tany zay fa ho tonga lavitra ka ny tiako tenenina zany de zao divorcé tanteraka zany a filohan'ny Rajoelina sy ny vaoaka ny Toliara satria efa vita ny mariazy tamin'ny farany tao nomeny 720 isan-jato izy nanenina ny olona nanenina io ane mitovy amin'ny lehilahy tsara soratra ihany miazakazaka ery le vehivavy tianao mariazy aminazy kinajo rehefa vita le mariazy hita le toetran'le lehilahy zay ny zavatra miseho Toliara ao a ka tsy haiko angamba na le mpitondra ao antoerana no tsy mahay mandray lesona na ny avy aty ambony no tsy mahay mandray lesona fa raha inenjiky ny zavatra atao Toliara eny aloha de mahazanaky Toliara de menatra menatra ao satria inona moa namana faniry asa zany hoe gouverneur zany i-gouverner inona anao hoe maharaka tantarany politika teto Madagasikara anao hoe maharaka ny raharaham-pirenena anao hoe maharaka ny zavatra iainanao amin'ny fotoana iny fa amiko zany a zahay mba nanantena hoe mba novaina le anarana io manko midika le anarana io hoe lehibe ny faritra de gouverneur dikan'izay zany rehefa novaina gouverneur le izy tonga misy fanantenana anjindray ny vahoaka hoe gouverner i-gouverner zavatra zany indrisy anefa rehefa jerena le saritsarina gouverneur ny ao amin'ny Toliara anao tonga de vakinao azy olona tsy lalitsaina olona tsy afaka mianalize zavatra lasa olona tsy mahay miaina amin'ny situation misy fa de mandraindray fanapaha-kevitra rehefa mazobaiko za zany mahita hoe jereo ihany rehefa hanenjy olona jereo ihany idira koa hoe coach misy azany coach zany koa moa anatin'ny fitondrana ministre coach coach par rapport amin'inona moa reny olona reny namana Madagasikara namana faniry coach par rapport amin'inona satria za zany na mijery an'le fisian'ny coach any aminay a tena ome rery ao an-trano hoe zao ve le tanàna misy coach satria tsy arakaraky le antenain'le vahoaka amin'le coach koa ny fomba fiainany voalohany aloha ny coach any aminay de olona miavonavona be ministre le olona fa miavonavona be nefa fa azahoako an'le coach mba mifanjay ohatrany hoe le club anankiray misy coach de mifanjay be amin'le joueur tsy zany zava-misy le coach any aminay ohatrany mpanjaka ary mieritreritra ny tenany hoe fa izy le filoha le ny fidiny vahoaka ka amiko zany reny coach reny koa tena paikady diso nametsahan'le fitondrana zao reny zany le natao hanabotsy vahoaka reny coach reny ny any aminay no atako ohatra eto za aloha de tena manentana na vahoaka ny Toliara foana aza lany andro mametsaka an'ireny coach reny amin'ny toerany fa reny tsy coach zany aza mieno an'ireny tsony satria reny re manao tatitra diso aty ambony reny le manao tatitra hoe milamina ny vahoaka ny Toliara ao le tamin'ny anniversaire any monsieur le président olona zato ihany tonga teny andalany olona efa mandeha manaliny atanao zato de anao koa zany mpibahabahany zanaky Toliara
itady itady voninahitra tady anjaikitra le nianatra reny babananle kotsy zany dolany hoe asan'reny kotsy reny e le alako bika tsy tiako tare mandeha ka amiko zany a tsy maintsy asiana teny reny rehefa manana fotoana miteny ohatry zao a alalany vahoaka azy satria vahoaka aotiliara efa leo an'le filoha leo an'le kotra leo an'le tantanao an-tanàna zay zavatra zay mitambatra mitonga nyreny fihetsiky ny vahoaka ny toliara tamin'ny anniversaire eny tonga de vakina ho azy zany a raha olona mahay mandray lesona ny mpitondra am'izao fotoana zao a tokony andray fanapaha-kevitra entsa izy a momba ny tenany amiko loha raha za tamin'ny placen'le filoha tsy nahamenatra ana rehefa tena hoe satria raha jerena statistique tsotsotra tamin'ny élection farany teo iny a ny any faritsany eny betsaka nandany azy tena nandany azy toliara zany mety anatin'ny telo voalohany ka miaraka amin'ny savasana alanjavao zay jereo am'izay ma le olona nandanina nandany azy aiza moa reo tanàna reo minoana anao namana faniry a mba mitsidiany amin'ny faritra sava moa filoha marikaravalomana jereo ny olona tsena azy ary mampiomana koa ny miaramila tonga de omany lacrymogène atao betsaka fa tsy maintsy ho tonga betsaka koa ny olona amin'io ary za de eto fa manentana filoha marikaravalomana aleo tsy dia henoy le vahoaka tena tavoasa ndray matoa filoha marikaravalomana ny mieno vahoaka malagasy eto Madagasikara satria efa tsy misy mieno izy henoy amin'ny lehibe ny mpanohy adidinao zany ary za eto a mba tena manentana ny filoha hoe tena rehefa misy zavatra ohatran'ireny andry matao filoha tena mivoa eny amin'ny lalana mihitsiny anao aleo anao mihitsiny asiny zareo lacrymogène am'izay hitany zao tontolo zao fa hoe tena tsy manaja demokrasia ty Madagasikara ty fa reo mako mbola manana excuse hoe reo le vahoaka le aniny aleo anao mihitsy fa za mino namana faniry raha ny province dimy zany fahatany dimy efa tsy mila propagande aloha ny tsy fampandaninan'ny filoha Andry Rajoelina za tsy hiditra am'le filoha olany eo izy zany izy io mako manao propagande mandavataona fatana ane le izy ary izy manomanjavatra hafa ary zay tokony mampailo ny mpanao politika za eo de efa manentana ny mpanao politika tanke tsy hosoloiny tsy hovainy le CENI a ny ACC a avelao anao candidat unique Andry Rajoelina amin'ny 2023 tonga de atao an'izay faux candidat no betsaka eo namana faniry raha mirahina ny mpanohitra fa ho vakina ho azy ary angasiasy eo izy rehefa atao candidat unique na filoha marikaravalomana tena iangaviko tsy hilatsaka raha reo zavatra reo tsy miova satria fifidiana efa vita mialoy satria efa misy député ny joro vavolombelo fa premier tour de vita tsy mahalala an'izany député ny deuxième arrondissement ary manontany tena ao an'iny madama iny hoe tsy mahamenatra azy ve sady tsy manala baraka an'le filoha fa ny filazana hoe premier tour de vita izy zany efa anticipé amin'ny situation mizao izy tsy tahotra tsy enatra satria mahita le CENI sy le ACC tonga de mijoro izy hoe premier tour de vita ividy fitaovam-piadiana koa za zany de tonga de hoe lany fanahy hoe reto hoe le mpamandalitra sa reto le hoe sady zao kosa le izy a za mako manjefy rehefa misy député miteny ohatran'ireny 4% député IRD moa no miaro an'izao fitondrana zao zara fa misy tsy ampy ratsatanako ty betsaka dikan'izay zany a manan-tsaina daholo le député reo za tsy hiditra ny antoko misy azy a fa za mahita aloha ndraindray ne misy fanasana any amin'ny aina amanjery raha vavy any namana faniry misy tsy tonga ny mpiaro ny fitondrany zara raha tonga raha amin'ny aina amanjery sasany raha tokony roany tonga ray ny tonga eo zany anefa vakina ho azy fa ny ato amin'ny RMDM roa no ilaina tady ho zato ny te hiditsy nareo ara mahatsapa eto amin'ny miara-manora tsy lany mihitsy ny vahiny nareo koa nosahirana mandamy an'le fotoana tiako tenena zany de fa vakina zany raha olona mandray lesinao hoe maninona efa vitsikely ny olo say hiaro anao satria anao sarotsarovana anao fa le zavatra ataonao efa betsaka loatsa efa tena tsy azo arovana anao nalominoara zao ara atanao hoe PM de atao iaro anao de tsy miditra namana fanisa satria inona ilako fahambarako ohatran'izay zava-misy fa le député ny deuxième iny moa tonga faraparany koa mako izy iny afanampony reny angamba le hoe efa hoe mahita hoe efa tsy hisy olona tsony any mba te hisongasongadinao amin'ny filoha de hitaditady ranonranonao fa fahazako an'iny madamo iny za samy laza efa tsy lany tsony iny amin'ny madama anaraka zay no azoko lazaina
izy miteny hoe préméthode de vita filoha anjy rajoel iny zany de efa disoina satria tanàna efa hita nanjeseny betsaka efa mandoa azy ny vahoaka mandoan'le raha tsy voalaminy fa ty ny tena zava-doza io rano namana fany tsy eto Antananarivo rery zay indrindra io nefa noaina any Tuiliara ny fatako tena mijaly rano ndraindray raha mandely rano fa tena rano atany sagisagy zany tena amin'ny Facebook ao lasa miloko orange koa ny rano tiako tenena eto maloto ndraindray maloto le rano nefa amin'ny ankatoko valanaretina manomboka mirongatsa zao ilaina be zay rano zay ary ilaina ny savony nefa savony andrefa anisan'ny zavatra miakatra daholo am'izao fotoana zao zay zany tsy hoe zay faalitsikera namana faniry ary vahoaka malagasy fa zay matahotra anareo vahoaka raha tsy miteny zay ny tena zava-misy marina satria raha zay tsy miteny nareo nzay koa hitady anymetsiny anay hoe aiza nareo le mpanohitra nareo tsy mba miteny zao zava-misy zao fa indrisy anefa tsy misy pieny tompoko zay fa efa tonga any aminareo mako zao ny tena olana fa raha nieno anay ne zao fitondrana zao tsy tonga am'izao toerana zao ny zavatra eniny vahoaka malagasy mino sy matoky ao tsy tonga am'izao tsy ka raha iny ny eno anay mpanohitra satria zao zavatra miseho zao efa raha taona lasa mahery nijajajajainay talohan'iny Covid iny efa nisy ny sosokevitra marina tsisy raisina fa mazava moa araky ny teny namana tany zany ny tantana vola zareo tanatin'ny Covid fa tsy ny tantana valanaretina efa mazava moako zay na le nareo mpamatsy vola atsika tamin'iny valanaretina eny ane valalana satria tsisy tatitra mazava nge ony le vola manjaka ty androany ny any amin'ny Cour des comptes koa miantsoantso koa société civile miantsoantso hoe totsy namoaka koa ny any amin'ny Cour des comptes ny fiaingany asany io moako miandysika io zay atao ny fanoherana tsy anticiper zavatra fa zay aloha de fa mahatsapa hoe tsy zavatra ivoaka zany satria mazava be le izy fa tsy nangaraharany na le enquête parlementaire nataon'le sénateur teo alohany mbola mipetsaka any dossier tiako tenenina zany tsy isy azo antenaina tsony zao fitondrana zao tsy isy azo antenaina firaisakina zany no tokony isy firaisakina tokony isy eo anivon'ny fanoherana ary fihenona olona miantso koa tokony isy vahoaka za zany te anao zao hoe aleo rehefa tena maratsika de samy miantsoantso isaky ny fokotany tsy voatery hoe nandalambe raha ohatra ny eny andalambe no tsy tiany zao fitondrana zao efa misy any ane le olo tsy entanina miantsoantso tamin'ny alina angamba sao tabataba hoe moral zao de zao zavatra ohatran'ireny zany tsy natao hoe hanonganana an'le fanjakana aoka tsy ho disevitra le fanjakana fa reny le antsoina hoe anisan'ny mbola antsoantso reny fa za koa tsy manakiva atsika vahoaka fa fanjakana zay fa tsy manana vahaolana ny tena marina ny vahaolana hitako mety dia raha za tamin'ny toerany fametsako fialana aloha na ny fitenenako amin'ny vahoaka ny tena zava-misy marina hoe tena tsy mahavita ry vahoaka malagasy tsy ampanantena poakaty anareo tsony fa raha zao zava-misy zao tena tsapako ny fagirifirianareo fa ny mety amiko manao ohatry zao zay zany vahaolana fa mpanohitra moa tsy araky le filazany zareo azy hoe anonga-panjakana zay tompoko tsy natao anonga-panjakana fa kosa zao fitondrana zao nanana contrat programme amin'ny vahoaka de avelao izy sy ny vahoaka nanao contrat aminy hifanazava eo fa mino sy matoka rehefa fanazava reo de ho tonga amin'ny tena izy ihany fa zahay tompoka de mbola manentana antsika vahoaka tsy korontana ny famahana olana fa ny faneho-kevitra famahana olana io ny hevitra avoaka anareo tompoka zahay mpanohitra de mieno sady mijery izy zao tenenina eto zao fa ny zavatra misy moa tsy mieno zareo fitondrana de tsisy azy ny azy fa zay manana didy mahampanohitra anay zay citoyen responsable zay tompony andraikitra amin'ny zavatra misy eto amin'ny fire zay zany ny azo azavaina tsotsotra fa mino fa mana zavatra anytanina anao anao namana fanio de mba eno anao koa ny zavatra nitranga manko maly anova kely fandalinana kely tsotra fotsiny segondra vitsy fotsiny ty frérot zany président ny UNR MDM hoe rehefa niresaka ny filoha Iany Rajoelina omaly mikasika an'le hoe fanaova-tsony teo amin'le orinasa zay mitantana ny Ravinala aéroport zany mikasika ny seranam-piaramanidina Nosy be sy Vato de anambarany tao hoe ny fitondrana mandalo zava-dehibe zany anatina situation ohatran'izao tafateny an'izany ny filoham-pirenena na io ny sorata amin'ny mpanoratra ny kabarina na izy no ny teny an'izay fa hoe ny fitondrana mandalo zany en connaissance de cause le filoha fa mandalo ihany ka eo amin'ny fitondrana
zany hoe le fihetsika le filoha zany a sy le mpanohana azy ndraindray de ohatrany hoe fihetsika tsy ho mpanohatra mandrak'izay mihitsiny koa fa de hoe ho mpitondra fanjakana mandra-pahafaty raha izao fihetsika zao zany fa matoa voateny iny amina resaka kosmika zany amina resaka energia zany amina resaka inona moa zany amina resaka kolotsaina ny teny de misy energia matoa izy tafateny eny fitondrana mandalo de misy dikan'zany hoe mbola mieritreritra izy fa tsy eo am'le fitondrana ary zany tokoa ingany zava-misy de manda ihany nresahany lalam-panorenana tsy afaka manitatra manda mihoatran'izay donc zany le fihetsika le fitondram-panjakana de aza mieritreritra mihitsy hoe fihetsika mpitondra fanjakana tsy ho mpanohatra fa ny anay mpanohatra zany zao na ny mpanohatra zany nresahan'ny président Frérot teo de hoe mieritreritra hitondra fanjakana satria mba miaino ny vahoaka manantina ny vahoaka ary manao an'izay conduite zay mitodika makany amin'ny vahoaka ary mampanomana ny vahoaka hoe mbola misy ny fanantenana de rehefa mijery am'izao tsika zany président Frérot ary zay ihany io sady resentsika n'le mpanohana ny fanjakana hoe efa anteny ny filoha iany rajoelona fa mifitondrana mandalo dikan'izay fakanalesona ny zavatra rehetra aoka zay tsy nataony hafa nitranga tamin'ny hafa tsy tranga aminareo fa maka lesona inona moa tiako tenenina am'izany ny eritrerentsika président Frérot de hoe ary zay le nitenen'ny Christian Tabera teto le am'le fampiavanana lava io mba tsy ho isy tsony zany exilé politique isesisesy zany e mba tsy isy tsony zany tena hoe mpanao politika avy mitondra fanjakana zany de isesy any amponjy ka tsy fatako moa le esprit an'le hoe fonja manara-penitra io na ny fianaratsoa na iry amin'ny hery tsy atosika reny koa tsy tongatonga ho azo daholo zany lafin-javatra rehetra zany misy dikany inge Andriamanitra inge mahay manao zavatra io e ary miseho amin'ny zavatra rehetra tsy abozina lizy de zay zany mba tokony hitandreman'le mpitondra sy le mpanohana fanjakana ny am'le hoe ny mpitondra mandalo izy ny filoha effectivement zay mihitsy ange le izy e mandalo le fitondrana dikan'izay le mpitondran-drano mpanohatra raha-pitso ny mpanohatra andrano ho mpitondra raha-pitso ka raha ohatra ka manao mihoatra n'le fahefany eo tananareo nareo zavatra hafa no hitranga eto zao tsika de manitsaka an'le laïcité de l'état le fitondra fanjakana de inona zao no raisiny ACC manoloana ny laïcité de l'état nataon'ny filoham-pirenena nanitsaka satria voalaza ny texte zany nambarantsika sy mivakitsika teto zany hoe misy fepetra azony raisiny eo anivon'ny ACC inona no fepetra raisiny fitondram-panjakana mikasika an'ilay vice ministre ny jeunesse zay manitsaka an'izay laïcité de l'état zay satria mbola mandeha ary voaporofo le izy am'izao fotoana zao zavatra nataony ataoko fonteny nefa Frérot amaraparantsika za te antany an'ilay saika efa missionnaire MDM manerana ny faritany am'izao fotoana zao mino a satria tsika moa mahitatsika ny Madagasikara ray manontolo zany hatrany ivelany ihany ary ny ivelany ihany koa misy RMDM diaspora fa tiako anontany atraiza zany zao nefa misy ny jeune RMDM ny faritra na ny faritany teo aloha misy ny jeune RMDM betsaka no mety hoe mangetaheta ny ametrahana an'izay hoe tanora RMDM zay inona no toromarika avy aminao mpitarika voalohany am'izay alohan'ny idirako am'izay namana faniry ny zavatra nanaitra ana le tsy fanajany fanjakana ny laïcité de l'état io mialatsiny aloha eto a tsy hoe hiditra lalina amin'ny resam-pinoana fa ny tena miteny eto mako anatin'le finoana islam zay a musulmane tena izy io zany efa matety pitsanga ihany ary anisany zavatra voizin'ny mpiray finoana aminay ao e fa zava-misy moa dia no ny fahenjenan'le mpino a de fahenjenany manginany ao aminay zany fa zay reto mako mahatonga anay le miteny a fa tsy le anivon'le finoana no itenenany fa mampanao politika izy io zany raha nanao an'ity hamehana ty tsika tany amboalohany be tany efa nisy nitabataba tao amin'ny finoana mpino islam satria nisy fampiantsoana mihitsy nataon'le fitondrana tao anivon'le FFKM neto koa tsy mialina an'le FFKM fa ho fanajana an'izay laïcité de l'état zany rehefa misy zavatra fanapaha-kevitra goavana amin'ny firenena ohatrandreny misy fakahakevitra tokony akahakevitra daholo ny mpino zay tokony akahakevitra fa zava-misy anefa misy fitsokomba-mogana ataon'le fitondrana eo anivon'izay FFKM zay tsy le FFKM ny diso fa le tsy fahaizan'le mpitondra satria miditra amin'le laïcité de l'état anao donc zany tsy zava-baovao aminay mpino islamo ny tsy fanajana zao fanjakana zao resaka laïcité de l'état le izy io ne fatany fa niniatsy ajainy
satria tsy voa izao ary io ane raha tena nisy asese tena asese mahitsy zany teto fiveremberenany tsy fanajanany io lalam-panorenana io ane namana faniry tena miteraka fialan'le filoha am'le toerany mihitsiny anatin'ny lalàna zany io zany a tokony atao zavapady ny tsy fanajanany io tokony ho hain'ny fanjakana manavaka an'izay resaka laïcité de l'état re sy mandinja an'izay amy tokony izy fa ndraindray le izy io miteraka finistration anatin'ny finoana hafa fa zay moa tsy idiko fotsiny fa le fanontanianao teo namana faniry ty GNRMDM ty zany a somary nisy fahagagana kely raha mihoatra an'le fikambanana rehetra zay nijoro eto Madagasikara satria lasa karazana hoe ny fahantsam-bahoaka zany tena mampiroborobo azy avy atsany satria raha zay zany raha faritra ny tetezina de vitsy defijy nefa inona ny zava-misy namana faniry ny olona any amin'ny faritra tena tsy azo eritseretina any mihitsy no miantso aty hoe zay te hanangana an'le fikambanana zay zany a tsy miambo ny tety faritra satria ny mpanohatra koa tsy manana vola hoentina am'zany fa na tonga ny paritaka manerana nosy misanjaka zay zao ny faritany eny efa feno a faritra 3 ny any amy 7 isanjatony any efa feno a ny any amy distrika ola entany-po noho nle fiainany no resy latsa am'le fotokevitry JNRMDM no manangana de izy no fampiantso aminay a de omenay azy ny fepetra rehetra tokony atao a tia ny organigrama zao zay no mahatonga an'izy io misanjaka ary ndraindray ara gaga mihitsy zay rehefa mivory amy bureau national hoe tena nofinofo zalana miparitaka atsika manerana ny nosy ka izay zavatra zay zany noho ny afitsoko ny fitondrana mahatonga an'izay satria tsy mana safidy ny vahoaka ao am'izao surtout le vahoaka mieritseritra na vahoaka tsotra ara tsy mana safidy misy olona ane namana faniry tam'ty RMDM ty no nidiran'ny politike satria tsy ny mpanao politika mihitsiny fa olona nanohana nanjarajoelona mihitsiny le olona fa olo tsotra fa rehefa tonga zao fahantsana mahazo azy azy no ny fahadisom-panantenana tsy misy heritsony a anana ny fanantenana raha tsy RMDM ty de ren'olona reny zany a no mana bevo andro manalina ny ty RMDM ty na ny jeune na ny foibe tena sahinay milaza namana faniry fa raha zahay zao nanana zista hoe frais fotsiny hidina any ambany volo any tonga de be dabe ny olona satria le olona mihitsy nefa mangetaheta vaovao avy aty amin'ny RMDM sy fanantenana vaovao satria na tiany zao fitondrana zao na tsy tiany zay mako mamparary ny lohan'ny sasany hoe zahay a manomana hitondra de zay vavadiko anonga-panjakana zay manomana hitondra na tianareo fitondrana na tsy tianareo satria zay koa no mampanohitra anay fa zay tsy haitso mpanohitra manjamaty fa zay mato manohitra manana projet de société nay koa zay hitambaranay hanavotana nyty Madagasikara ty satria tena efa latsaka ane zao namana faniry raha sifra fotsiny jerena ngamba fa moins firy zay any izy io mako mitombo isambolana mihitsy efa mialatsaka ary tsy mahagaga zany raha ny vahoaka zany lasa mirona ty amin'ny RMDM ary zay moa zany tsy de hoe zahay ntian'le vahoaka fa le fotokevitra hoentinay miaraka amin'ny filoha marakaravany manana maharesy latsany vahoaka satria karazany hoe fanavotam-pirenena ane le RMDM namana faniry zay tena izy zay mako tsy tiany sasany satria misy ato amin'ny RMDM miteny an'izay fanavotam-pirenena mitady seza reo seza zany raha am'izao enjiny io tsy zany ny tanjona fa ny alany vahoaka am'izao fahantsany zao ny tanjony RMDM fa tsy hoe seza ka zay zany namana faniry raha mikasika rafitra manokana efa raha isanjato manerana ny nosy no apetsaka efa mihoatroatra ny 5-7 isanjato ny GNRMDM manerana ny nosy miparitaka efa miparitaka ary ny akabetsahany zany any amin'ny faritra de olona nanohana nanjy-rajoelona zay zany vaovao lehibe zay ny any amin'ny faritra zany ny olona mpanohana nanjy-rajoelona teo taloha no lasa GNRMDM am'izao ary azo porofoina zany PDB zany raha ohatra hoe hijoro vavolombelo eto na any amin'ny faritra amaky mihitsy areva aveo amaky anankiray areva aveo olona resy lahatra taminazy tamin'ny fotoana fa mifony izy am'izao fotoana zao raha tsy teny tsotra namana faniry zany mpino silamo zany ane namana faniry 7 isanjatony zany nanohana ny anjy rajoelona tsy mahamenatra milaza an'izany satria voafitaka le olona satria raha tonga any amazengasy Diego reny izy de mody miarahaba hoe assalamu alaikum izy tena mamitaka ane zany le olona
asalamana indrisa nefa zava-misy na jeren'le penisilamy le membre de gouvernementany amy gouvernementana zara raha misy ray au contraire aza nisy le ministre fahasalamana zay tao musulmana namanay nesorony lery nefa tsy nisy fahotana inona loha au contraire le ministre le tena nisy fahotana mbola tazomina hatramin'izao aminay zany a tsy tiany zao fitondrana zao mpino musulmana za eto de manentana hoe mahaza mandray lesona koa tsy kapino fa ny politique tsy fahotana tsika ny azakazaka tery ny fidy an'izao fitondrana zao fa tsapatsika aloha am'izao hoe raha feo eniko satria za mao tena filoha lefitra nationaly ny jeune musulman koa de mifanjay be am'le tanora musulmane fa leo mihitsy ny tanora rehetra ka amiko zany a tsy anenena na iny fa lesona fa amy fotoana mampety azy a raha toa ka hisy ny fifidianana anjay andro any a de jereo tsara ny olo fidina fa raha anjarajoelona kosa aloha aza mifidy an'io tsony raha na izy candidat unique aloha aza mifidy anao na izy candidat unique satria mampanenina zany zay zany ny ahy ny zavatsa azoko hazavaina tsotsotra na manafaniry fa raha mbola misy fanontaniana moa de mbola betsaka koa zavatsa teneninay fa amboaritsika indray namana frérot tsy hoelany zany fionatsika zay zany fa everiko fa amaraparantsika raha misy teny zay tianao ampitaina ihany zany a ho an'ny mpijery atsika sy ny mpanaraka atsika eraky zao tontolo zao satria ty moa zany a mandray zao tontolo zao ny afatsa tena ngeza be na manafaniry satria mizaka ny tsera mihitsy ny vaoaka malagasy am'le fahantsam-baoaka am'izao fotoana zao izy ty manko a be dia be ny olona matahotra an'izy ty miteny azy satria hoe aza miteny zavatsotra anifa tenareo ane ohatrohatro zao ereotro za zany tena hiteny eto ary mahitsy tsy atahorako an'izaniza ty fa anisan'ny fototra mahatonga zao fahantsam-bahoaka zao na mana faniry sy vahoaka malagasy de io viditsoloka io tena siko teny faraparany io androany zava-misy anefa tsy haino teny mihitsy ny le filoha mahakasika ny viditsoloka io tsy hanona teny mihitsy ny ministra mahakasika ny viditsoloka io fa miazakazaka ery ny ao amin'ny commerce hanabotsany le mpanjara madinika rehefa misy ny fiakaran'ny vidim-piainana io tompo koa de tsy enkena io tsy azo enkena fa rehefa tena hanangana zavatra nareo de any am'ireo mpaninjara soloka reo nareo a mampiasa ny fahefana hampidinana aneo satria ny tantara tsy fanadino efa tafidina tany amin'ny $100 zany barilina soloka zany maneran-tany fa teto amitsika tompoko tsy nisy fiatsaikany na 1 franc zany viditsoloka zany moa ve mba niteny lay foloha moa ve mba niteny ny ministra tam'izany moa ve mba miteny ministra am'izao fotoana zao mahakasika ny viditsoloka io amiko zany a tsy kombakomba misy manao tsy kombakomba am'ireo mpanjara soloka reo a ny atao anatin'ny fitondrana ka ny ahy zany de tsotra mila fatatsika vahoaka zay olana zay a mila fatatsika vahoaka ary mila fatatsa anareo le mpanjara soloka tsy akanavaka na jovena io na total io na galana io na etsetse na sel io na reo rehetrarehetra io a tompona andraikitsy am'izao fahantsam-bahoaka zany ka za eto a mbola miangavy anareo le mpanjara soloka reo rehefa ny fanjakana tsy hanery anareo mahatsapatena anareo fa anareo ane de monina eto a madagasikara ary raisinay ho toy ny malagasy fa rehefa anareo tsy hatsapany fahantsana iainanay de mialatsiny fa tena tsy ho zakanay tsoza zavatra zao zay de miangavy anareo manainga ny hatsoram-ponareo ny fahatsapahtenanareo mpanjara soloka io a mba ampienao io viditsoloka io fa anisan'ny zavatra ngeza be a misy fiatsaikana tia vidim-piainana misy dikana zay solotena-bahoaka mato miangavy anareo a satria ny vahoaka madinika efa mahatsapan'izany hoe to tsy mety miena mihitsy ny viditsoloka ka ny anay zany a miteny any mpitondra koa zahay atavo ny herinao rehetra ampiantsoy ireo mpanjara soloka reo a atavo ny marimaritsay resana mba ampienana an'io a fa tena tsy zaka io a fa misy fiatsaikany amin'io ny vidin'ny ppn eto koa zao a de makasitsaka an'le solom-bava-bahoaka zay manko ny anivon'ny fanoerana zay tsy le manohitra be fahatany fa rehefa misy zavatra atao solom-bava-bahoaka de ankasitrahana makasitsaka ny solom-bava-bahoaka avy navaratra an'zay zay efa nanao enquête parlementaire izy mahakasika société anankiray a mpanjara anankiray eto a zay manana enjika hafahafa am'le fanjifana dia misaotra manokana koa zany
raha lamo izy sako nyteniny anarany député idéalson izy anatin'le mpanoana an'le fitondrana fa naizanatsy zany ny mpanohitra hoa tsy manohitra be fahatany efa dingana io ataonareo le nametsaka karazana commission hijerenany vidim-piainana io fa kosa mbola tsy ampy le izy tsy vitany tsy ampy fa zay de fa manentana sady tsy vita zay manko tsy le olona misaosaotra be fahatany fa mametsaka teny ihany zay ho anareo solombavambahoaka indrindraindrindra anao solombavambahoaka idéalson aoko anao zavatsy efa natombokonareo natomboka oa vitao atsamy farany omofo etsampitaona ny vahoaka ahafana ampidina vidim-piainana fa nadia ny fanirina mba alohan'ny fety zao mba tokony isy fiatsaikana io zavatra ataonareo mba isy fiatsaikana satria tena efa tsy zakany vahoaka ny zavatra iainany ary miangavy anareo koa zay ary manentana anareo tsy hoe manjahona aoka re mba tsy andaherany malety nareo le solombavambahoaka manana hatsoram-po sy initiative hametsaka an'ireny commission maro karaha ary mbola manentana koa zahay ho anareo solombavambahoaka tena anangano ankety parlementaire manokana io viditsolika io fa zahay mahita misy zavatra tsy mandeha amin'ny lona io zahay miahita fa misy tsy kombakomba mbadika io amin'ny olombitsy eto amin'ny firenena zay mipanabotsy firenena ka atsangano zay ankety parlementaire zay de lanionareo ao fa zay kosa mety tsy tafiditra anatin'le PPN zay fa mety zavatra mahaleo tena manokana ngeza be io solika io de atsanganonareo zay ary efa tafatsangana zay de vitao atsamy farany fa tsy hoe enanelanelana eny mandeha ny malety de tsisy fiatsaikana teo tsisy fiafarana le zavatra natao zay zany de tena sarotiny fa rehefa nareo solombavambahoaka zay ny fidiny vahoaka io koa tsy manao ny asanareo hitodika any aminareo koa ny basin'ireo vahoaka reo azo atao zany satria nareo ny fidim-bahoaka mitovy am'le filoam-pirenena ahoana moa zay afaka mampitodika basy any amin'ny filoam-pirenena ka tsy afaka mampitodika basy any aminareo ka basy aty fikavana ny anay ato anivon'ny fanoerana mba tsy ilazana hoe be mpanohitra be fahatany zay rehefa misy zavatra hitanay mety de amporisinay le olona hanao an'le tena metimety kokoa sady afaka manao bravo azy zay fa rehefa misy zavatra tsy mety kosa de tsy anaiky zay ohatran'le ataon'le député ny tana 2 iny manao mety foana ny vahoakanao efa mantsa ny vahoakanao manao hoe omorano zao de zao de sainao milaza fa premier tour de vita aoko angamba mba tsy hitovy amin'ireny député rehetra ary eto aho namana faniry za tsy tompon'le hetsika tamin'ny fahafolon'ny volana teo iny fa za fotsiny mahatsapa amin'ny mampanao politika anay ny fihetsiky ny mpitandro filaminana tamin'iny fotoana iny nisy fihetsika mba tsapa hoe efa manomboka mahatsapatena mitandro filaminana ary zay indrindra ne no antsoantso ataon'ny vahoaka atsy zay hoe raisinareo ny anjaikitra ny mpitandro filaminana raisinareo ane mpiaro ny vahoaka sy ny fananana nareo ane no farany antenainy vahoaka farana amin'ny zava-misy zao ka rehefa nareo mahalala manana fihetsika ohatrany nataonareo farany teo nareo hita hoe efa nipetsaka ihany nareo mahampanjifa nareo raha fijery koa aza mampanao politika tena nipetsaka atsika mahampanjifa atsika tamin'iny fa style moa mody nanao gesta kely fotsiny nareo na niaron'ny olona sady teny koa moa tsisy fanjobana araky le fieritseretany sasany azy fa tamin'iny zavatsy iny koa zay na entra siosionjesaka hoe efa nisy fanomanana fanjobana tany ambadibadika fa nay le mpitarika ny tolona tsy nandeha lalakafa izy fa lalananay any ny zorana tonga de teo am'le toerana iny de tsy afaka nanao zavatra le olona rey de nangasy azy tany amin'ny sisiny tany ka zay zany ny mba teny kely ho anareo mpitandro filaminana hoe raisinareo ny anjaikitra fa tena efa mijaly vahoaka ary rehefa misy vahoaka maneho-kevitra de arovy izy ary arovy tsy ho tonga any amin'ny lalana zay eritseretany olona zay zay zany ny ahy de mamerina ny fisaorana ny vahoaka malagasy zay naharitra ny jery anay teto ary manome hafaliam-po hatrany ny vahoaka akatsoko ny fety zao de engane mba ho tafidina io vidim-piainana io fa na raha tsy tafidina io de manova fety araky zay mampety azy fotsiny fa azadiny fa vahoaka Andriamanitra atsika rehetra io tsy enken'Andriamanitra hijaly ohatran'izao foana atsika raha mandrapatonga an'izay farany taona zay sy amin'ny taona ho avy fa sahy koa atsika mijoro isaky ny fokotany rehefa misy zavatra malahelo antsika fa tsy voatery eny an-dalambe fa manova antsoatso toy ny eny ambohimpony tsara reny fanehonkevitra reny tsisy mpitandro filaminana tezisanao zany manova antsoatso
na ho anareo taxi be na ho anareo taxi ville amin'io vidina lasantsy io mba mitenena koa nareo ohatrany taxi moto tena hita hoe misy fiatsaikana aminareo rehetrarehetra io lasantsy io sady misy fiatsaikana vaoaka malagasy ka manentana atsika mba samby ampiray foa saijoro manoloana ny zava-misy zay tompony ny azo ambara androany efa manaraka manao misimisy eny ary dia misaotra ny président frérot tsika vahiny zay lominoara ozy isika zay ny fahafantarantsika azy ny vahiny teto anivo ny miara-manonja nakataka fotoana kely tsika teo dia everitsika zany fa ho an'ny fandamina zay fa amarana ko azy dia maky aloha zany ny fampatsahivana ho an'ny tibma zany ho anatin'ny commune zany etsy lakamisy mifeno arivo votovorona zany zay anytanteraka fameloma maso ny antokotiko Madagasikara amin'ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 avy izao manomboka amin'ny roa sasany tsy diso dia ao amin'ny tanàna ny dokotera Iandry etsy votovorona zany no anatanterahana azy izay moa dia eo ampita ny épicerie Fernando zany raha ny antso avy any anivon'ny tompon'andraikitra zany hoe redynamisation ho any alakamisy feno arivo votovorona zany amin'ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana ho avy izao manomboka amin'ny roa sasany ao amin'ny enceinte ny dokotera Andry eo votovorona no anatanterahana azy ho an'ny alasora indray ao anatin'ny district Navaradrano mbola fameloma maso ny antokotima ihany dia amin'ny sabotsy zao ihany koa amin'ny sivora sasany dia ao amin'ny espace relation ao bypass no anatanterahana amin'izay redynamisation zay ho an'ny antokotiko Madagasikara commune Alasora mamerina zany fa misy ny fizahana fahasalamana maimaimpoana ho an'ny vehivavy zay ho tanterahany vehivavy tiko Madagasikara amin'ny sabotsy rapitso zoma zany manomboka amin'ny sivora maraina indray zay ary dia ao anatin'izay fizaham-pahasalamana maimaimpoana zay moa zany ny hevitra ara-pahasalamana sy vonjyaina raha ohatra ka tsy maintsy isy filana maika zany ao anatin'izay fizaham-pahasalamana maimaimpoana zay ho an'ny rapitso moa zany dia ny randonnée pédestre na dia tongotra lavitrezaka zay ho tanterahan'ny jeune team Analamanga zay zany no hitranga rapitso manomboka amin'ny sivora ka eny Ambatolampy tsy mahafotsy zay moa misy an'izany dia ao anatin'ny district Namorajimo ery akaiky ny Vato ery amin'ny lalam-baovao iny Tsara Sotry iny dia mivily miakavanana tsika ohatrany ho any ambody fasina iny dia mitoy ihany tsika dia mahazo Ambatolampy tsy mahafotsy dia misy toerana malalaka tsy lavitry ny commune dia eny fotoana amin'ny sivora ho an'ny tanora tiako Madagasikara zany hanao an'izay dibe tongotra zay sady fifampitazana ny fifampizara-kevitra ara-politika efa marobe no soratra anarana dia ho avy anatrika an'izany randonnée zany ho any amin'ny Ambohimanga Rova ny lalana zany iny lalana iny zany any Ambatolampy tsy mahafotsy dia mivaky iny tonga any Ambohimanga Rova dia andray misy ny dinika samihafa eny lalana eny dia miverina makaty Ambatolampy tsy mahafotsy eo indray zany fiverena 940 kilometatra eo ny totalin'izay dia sady midinika mandindy mihirahira kely eny amin'ny lalana iny miady hevitra zany dia mijanona kely indray fampizara vaovao zay zany fa dia manome fotoana ho an'ny rapitso indray ho an'ny fandarantsika miara-manonja vahiny hafa ny ara-dalana amintsika ary solombavambaoka hafa ihany koa niaraka amintsika zany fa dia mametraka ny mandra-pitafa mandra-peona ho antsika rehetra tokolahy sy tokovavy